ianao zany tompo ianao no ilainay Jesosy ianao no ilainay mihoatra noho ny zavatra rehetra tompo tonga eto izay ankohoko eo anatrehanao anao tahaka ny Maria tompo amaky ny tavoahangana alabastara dia andraraka izany eo amin'ny tongotrao tompo satria lehibe ny fitiavanao ary tsy takatry ny saina tompo nindra fonao sy ny antranao ny famindram-ponao sy ny fitiavanao anay tsirairay avy reto ka raha misy hoderainay sy ankofanay raha misy mendrika tompo dia ianao izany aternay eto anatrehanao ny satrim-poninahitra rehetra tompo ny amboara rehetra tompo halleluja mendrika indrindra ianao tompo mendrika indrindra ianao asandrato ny mpanjaka sy tompony tompo Caminhar
Non fai genere fare biasa, famiglia prata. A chamze che mangia che sei tu. Me chiuderai la mia andare no tu. Me chiai
sapanaman'Andriamanitra. Mivonahitra anao mandrakarian'izay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao ilay Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Mendrika anao ny dera, mendrika anao ny asa. Mikasika rehetra sy ny seho rehetra eo amin'ny fiainanay dia tsisy avy aminay tokoa fa noho ny amin'ny famindraponao, noho ny amin'ny maso mandidy ianao, anao izay rehetra tianao ary maneho ny fahavelomana, maneho ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Alohan'izay izay Andriamanitra dia tonga mamerina ny voninahitra feno ny fiankofana, ny fiderana ho anao irery ihany dia ianao irery an'izany ilay Andriamanitra fiandohana sy fiafarana. Makasitraka indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika ity ankamampeo an'Andriamanitra, raisantsika ny vavolombelona ihany koa, mahazo toerana vetivety a. Arak'izay dia amerina ny voninahitra ho an'Andriamanitra tsika ho antatiriana manokana izay naneho ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny famindrapony teo amin'ny fiainany sy teo amin'ny fiainana ankohonany. Tain'i Jesosy tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy ny ahafahako mijoro vavolombelona fa tena zavatra tsy takatry ny saiko mihitsy izany zavatra ataon'i Jesosy amin'ny fiainako. Tamin'ny 2019 somary nandalo problème izany izay tamin'ilay zanako lahy. Dia tamin'izay tsika nanao réveillon tany Vato angamba izay dia miarahaba amin'ny papa eo dia tonga tamin'ny toroko izany dia miarahaba amin'ny papa dia lasa nandeha toy izay tatirina amin'ny verena. Dia ahoana hoa dia izao no ataon'i Jesosy hoe vita. Dia sa hoe inona hoa dia voix audible ilay izy hoe vita ny adinao. Dia tamin'izay moa izany tena hoe fantatra tena nandalo ady be mihitsy tamin'izany. Dia taty aoriana tena rehoko ilay izy hoe ilay teny vita tena miverimberina. Ny zanako izany manambady dia zareo moa izany niampita dia bevoka ilay vadiny. Dia rehefa bevoka ilay vadiny somary fohifohy izany ilay vinando. Dia sasany tonga dia hoe marina hoe césarienne izany ty zaza ty. Dia izy ny teny zaza atao césarienne izany fa zaho izy hiteraka basy foana dia eny ara hoa. Dia sabotsy tamin'izay sabotsy mipaka za zany tena ny ampanaovana asa be tany hoe fianaratsoa niantso ilay zazako nena eto ambapaka efa adiny folo izy ao amin'ny hôpitaly ao izy mbola tsy misokatra foana l'école. Dia atsy nefa tabataba be tsy isy fotoana hoe afahako mivavaka izany ny asa ataony eo dia za hoe izao fotsiny e. Kinon'i Jesosy dia Jesosy vita io izy Jesosy. Dia sabotsy dia lahady ny latsinainy efa miditra lundi de Pentecôte izany. Tany rano irany réseau tsisy neny hoa za miala réseau mihitsy eny hoa nefa le réseau tsisy fa ny teny hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa za nanana réseau. Dia ataovy appel vidéo aingana fa teraka dia teraka soma tsara moa izany le zaza hoe tena hoe saorana an'i Jesosy. Dia zavatra nahagaga izany ny ano ny andro zareo any izany hoe tsy dia tian'ilay hoe mipetrapetraka miaraka amin'ilay olona teo fa zareo tena niteny le raha fozany hoe zahay tsisy nandroaka izany zahay petraka teo foana niaraka taminazy teo foana fa ndimidimy teo tena mahagaga mihitsy ty zaza ty. Dia za moa izany tsy niteny hoe Jesosy hoa izay izay nitaoko hoe Jesosy izay. Dia faharoa rehefa tonga any ivelona moa somary sarotsarotra izany ilay mitady asa. Efa ho eritaona mois de juin izy mitady asa foana izany dia refusé foana. Dia talohany mois de mars teo za hoe akino amin'i Jesosy fa misy zavatra tsy mety ao famboary dia aloha famboariny ary ilay CV-ny eno izy. Dia nitelo namaly ny anankitelo dia za moa nanontany olona hoe ohatrina hoa ny karamany aminareo rehefa miasa dia hoe ny aty smika foana. Dia anankitelo namaly ny roa smika dia ny ray double le smika. Dia izy moa izany tena tiany mécanicien izany tena tiany. Dia le mécanicien mihitsy no double io. Dia mahagaga nefa ny toy io izy tiako dia za hoe hain'i Jesosy manome an'izany fa mandeha amin'ny an'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia 19 mars izy natsoa zareo hoe hiasa amin'ilay double na smika. Dia teo izany tena hoe Jesosy tena tsy takatra saiko e. Za tsy dia nanam-potoana mivavaka an'izany tena tsoriko eto fa hoe izay foana izany ny teniko aminazy akino amin'i Jesosy akino Jesosy. Dia zavatra mahagaga izany zaho izy intérimaire dia amin'ny septembre izany tapitra ilay 3 mois. Dia eo vao fantatra hoe CDI na jany zareo. Dia tamin'ny fin mars teo izy nandray vola dia nenonena
tena misaotra an' Jesosy fa tonga dia tsy nandrasany zareo olona toko amin'ny fa tonga dia CDI hozy za dia tena hoe voninahitra ho an' Jesosy tena dia tsaroko foana ilay tena hoe vita tena hoe misaotra Jesosy tsy hitako hoe ahoana fomba isaorako an' Jesosy fa misaotra tena hoe misaotra tena misaotra dia izay ny tsaroko vavolombelona tompoko. Tiako mampiasika ao an' Jesosy ny rezao an' Jesosy tsy tapaka izany naizanaiza misy ianao ninninona iainanao dia tsy tapaka ny rezao an' Jesosy fa natriany mandrakariva izay ny zava-dehibe sy tokony ho tsapantsika sy katsahantsika isakin'izay miratra ny masontsika raha mbola misy fofinaintsika no tsika hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra sambatra izay rehetra matahotra an' Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany fa ho anao tokoa ny asan'ny tananao sambatra sady ambininy ianao miloha mety fanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany dia milohan'izany zavatra rehetra izany ny fahatahorana anazy tsy hoe tahotra inona fa ny faneketsika andeha sy hiaina ampiaina ny teniny sy ny sitrapony dia izy ny hatanteraka ny zavatra rehetra makasitraka anao izay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy ao aminao tokoa lay Alléluia. Avereny hoe velona Jesosy. Rentsika le témoignage teo zavatra tahorana dia valiany Jesosy. Zavatra nangatahana dia ohatrany hoe mbola tsy mivaly fa ara-potoana le izy mivaly. Avy eo indray andrasana mba hoe ho CDI dia mbola miandry 3 volana fa Andriamanitra afaka mandingana. Zavatra andrasana mety hoe ela be dia afaka afaingan'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra vitan'i Jesosy fa ny fifantohanao ataovy any amin'i Jesosy. Amen. Mamarana ny herinandro miaraka eto indraitsika dia tikanao no fahafantarana dia hisaotra an'Andriamanitra ny fonao ray manontolo. Ankasitrao izy fa ny famaofao zavatra be dia be tamin'ity herinandro ity. Taony mety nafinaritra fa tikanao hisaotra an'Andriamanitra ihany koa raha mety nisy zavatra natrehanao ka mety tsy nafinaritra. Sokafo ny tompo ny fonao mety tsy mahazatra anao no miteny fa isaory Andriamanitra. Taony ady mety efa nisy ny fandresena mety misy zavatra mbola tsy vita fa tikanao hisaotra azy amin'ny fonao ray manontolo dia atoky an'Andriamanitra. Misaotra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny famindraponao. Misaotra ny amin'izao herinandro izao. Misaotra ny amin'izay rehetra nitranga niseho na nitakatry ny saina na ny tsy takatry ny saina na ny nafinaritra na ny tsy nafinaritra. Averiny aminao ny dera ny laza ny ady ny voninahitra ny fankasitrahana ny fitsaoana ny zavatra rehetra izay hitanay nitranga sy izay tsy nitranga dia averiny aminao ny voninahitra. Mamendrika ao anao izany
hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay aminaran'i Jesosy. Amen. Fantary zao fa miara-miasa amin'ny etaetanao Andriamanitra. Raha vao tsy misy etaeta ao anatinao dia tsy afaka manao ninninina Andriamanitra na dia mahay ny zavatra rehetra azy Andriamanitra. Satria Andriamanitra tsy afaka manery ianao fa Andriamanitra miara-miasa amin'ny fanirianao sy ny etaetanao. Daontsika nokatra fo dia hiteny hoe Andriamanitra ianao mangetaetanao ny fanahiko, maniry ianao ny nofoko. Ohatran'ireny tany maina miandry an'ilay latsakorana voalohany iny, ohatran'ny deravavy miandry ny rano anony. Ataovy misy fandraisan-dahatra ao anatinao, aza atao fahazarana ho fitohizan'ireo karazana tononkira-panahy efa nentsika teo anatrehan'Andriamanitra. Tonga avy anatrehan'i Jesosy amin'ny tian'io dia ataovy Tompo mangetaetanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sokafofonao ary. Andriamanitro, Andriamanitro, mangetaetanao ny fanahiky maniry anao ny nofoko indro asandratro anao ny tanako toy ny tany may zay mitady orana mihoatra noho izany no iandrandrako anao dia hitondra fanatitrao manipofony indray ho anao lay rano velona tompony aina sy ny fanahy eto miakatra sintony ao anyaminao dia hitanao ny hatsarany lanitrao ka nidinao ahita mihoatra ny eto antany ny fanahiko ho tafakambana aminao Sandra tampony tanantsika ho an'i Jesosy. Indro asandratro anao ny tanako toy ny tany may zay mitady orana mihoatra noho izany no iandrandrako anao dia hitondra fanatitra manipofony indray ho anao Jesosy ianao lay rano velona ny tompony aina sy ny fanahy eto miakatra sintony ao anyaminao Jesosy dia hitanao ny hatsarany lanitra ka nidinao
Ils ont alléluia. Sotrandao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy ihany amin'ny androany maraina. Manokatra ny fonay indray izay andraisanay ny teny avy aminao. Fantatray fa rehefa miteny ianao dia misy mazava ao anaty aiziny. Misy fiainana tafaverina, misy fiainana tafatsangana, misy fiainana mahazo aina. Ty maraina ity dia mba vangio ny tsiraray avy amin'ny alalan'ny teninao indray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Izay rehetra faly tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, izy hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Mianatra tsika, mianatra fankatoavana atrantsika. Rehefa mandeha le fitariana dia mandeha tamika le afa ny tananao dia aza mitonaka fotsiny. Aza mitonaka fotsiny hoe tsy mahazatra azy zany. Tsika anie tsy hanao zavatra mahazatra tonga eto. Zareo nitondranao aiza zao no mahazatra anao mba meo bilan e. Mba ekeo fotsiny ilay izy. Ohatra mamenatra be. Le problema be anao tsy mamenatra ko. Arao fotsiny ilay izy. Sokafo fotsiny atao ohatry ny zazakely. Mandeha izy hoe mba mitsikimo hoe tsy te hitsika ianao fa tereo fotsiny ilay izy fa ao anatin'ireny obéissance reny alatsao fotsiny ny arato aza be resaka alatsao fotsiny le tondrany ao ambany ao e. Aza zatra zany hoe alatsao ny arato satria misy trondro dia tobaka be ny samby rehefa avy. Aza zatra an'izany fa tsy anam-potoantsika eto anazavana an'izany. Rehefa le hoe akipio ny masoto dia zadiridirina. Reny mantsy misy fotoana manampy Andriamanitra. Hitanao anaty le fotoana hoe akipio ny masoto dia vavady ianao. Dia tsy tafafantoka ianao. Ianao ny tsy tafafantoka fa tsy Andriamanitra ny tsy miasa e. Dia misy fotoana eto le hoe sokafo ny vavanao dia miresaha amin'Andriamanitra dia tsy miresaka ianao. Aza natao foka, aza zatra ohatr' izany. Fa rehefa mandeha le fitariana mianara ohatry ny zazakely fotsiny. Hoe sokafo vao dia sokafo fotsiny. Dia mitenena amin'Andriamanitra dia mianara miteny amin'Andriamanitra. Fa ao anatin'ireny zavatra be dia be satria mitarika Andriamanitra dia miasa Andriamanitra. Amen.
avy miaraka amiko ary eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandray teny vangin'Andriamanitra amin'ny fiainako mandray fanovana miova ny atao anatiko tsy miala maina eto amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika itiaka amin'ny fitsara ho an'i Jesosy mpamendrika ho azy ny fiderana mandrakizay maza ho toerana vetivety tenenino akaikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao hoe amen. Mbola faly miaona trany eto amin'ny ty toerany ty ary tonga sarobidy ty toerany ty satria ny fanatrehan'Andriamanitra no mahasarobidy ny fiaonantsika eto. Ny loha hevitra androany dia loha hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe Jesosy manotrona anao ao anaty fiombona toetra. Averiko Jesosy manotrona anao ao anaty fiombona toetra. Amen. Zay loha hevitra zay dia mampatsiaro antsika fa misy mifanotronana na ny assistance divine ary mihetsika ho azy ny fanotronana rehefa miombona mantoetra amin'Andriamanitra anotrona anao ianao. Inona natao hoe fanotronana? Ny raintsika teo voalazo ombieny mipetaka eny amin'ny akanjotsika fa inona le izy? Ny fanotronana dia Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny toetranao. Avereny hoe Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny toetrako. Io toetra tsara mampahazo aina n'Andriamanitra io dia vokatra raisinao avy ao amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Iza ny afaka nanatrika amin'ny fotoana omaly hariva tany amin'ny trampokon'olona mbatsangano tananareo hoe miarabantsika tonga andro maraina zany zay tsy afaka nanatrika amin'ny fotoana omaly. Omaly dia ny zavatra nomeny Jesosy zay hoe Samsona nanana toetra izy atao hoe fahalemem-panahy. Dia io fahalemem-panahy io mampahazo aina ny hery avy amin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Samsona dia nitezaina ho nazirita. Zany nazirita zany dia olona manoka tena ho an'Andriamanitra, tsy manao zay tiany, fa nambaran'Andriamanitra hatramin'ny voalohany hoe tsy mahazo misotro voaloboka, mihinana voaloboka, na voaloboka maina raisin sec, na vokatra avy amin'ny voaloboka pain au raisin, na jus de raisin, na vin divay, dia tsy azo ny olona kitihana satria nanoka tena izy ho an'Andriamanitra. Zay no atao hoe nazirita. Vokatra zay fitaizana zay dia nahavita ny Samsona nitandrina an'izay didy zay, dia lasa voataizy Samsona nanana an'le toetra atao hoe malemy fanahy. Satria ny olona malemy fanahy dia mahavita manao zavatra tsy tiany ary mahavita tsy manao zavatra tiany. Ao ambadik'izay toetra zay tonga dia sensible be mihitsy ny herin'Andriamanitra. Dia nanana ny Samsona le toetra, fa le toetra avy amin'ny fitandremany didy, fa tsy avy amin'ny fitandremany fiarahana amin'Andriamanitra. Nanana an'le toetra izy, nahazo aina le hery, fa tsy nahazo aina Andriamanitra. Fantaro zany fa possible ianao manana toetra tsara nefa ianao tsy tafiombona amin'Andriamanitra. Matetika ny zoky eo amin'ny piraitapo dia voataiza mibetrokineny anana toetra mandefitra noho ny amin'ny zandry. Tena akaikinao mandefitra tsy mikontinue satria tsy avy amin'ny fiombonana hoe ny anton'le fandeferanao dia tokony noho ny amin'ny fieritreretanao ny amin'Andriamanitra fa tsy fieritreretanao ny zandrinao.
zay mahatonga antsika miverina ao amin'ny fiombona antsika amin'Andriamanitra mba hamoaka toetra tsara tsika avy amin'ny fiombona antsika aminy mba hahafahan'Andriamanitra mahazo aina tonga dia manotrina anao fotsiny satria mety ny toetranao. Ny fanotronana dia Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny toetra sy ny toe-panahy ao anatinao dia lasa miasa mihoatra Andriamanitra. Ozy ny Efesiana 4:20 ka hatramin'ny 20 aminaran'i Jesosy. Ary ahalalany fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenonanareo momba fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ary ho an'Andriamanitra izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Andriamanitra mahay manao mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika, mihoatra lavitra noho izay rehetra heverintsika araka ny hery izay miasa atao amintsika. Ao Philippiens 2:10 dia zao voalaza ny amin'ny teny frantsay. Au nom de Jésus, car je sais que ceci me tournera à salut par vos supplications et par l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Ny fanotronana dia Andriamanitra mahazo aina miasa mihoatra rehefa mahita toetra tsara. Avere miaraka amiko izay. Ny fanotronana Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny toetra tsara dia afaka miasa mihoatra. Zany hoe mahazo aina izy rehefa ao le toetra tsara, ary ny fisehoany le mahazo aina miasa mihoatra. Te ahita n'Andriamanitra miasa mihoatra ve ianao? Fa Andriamanitra mantsy te hiseho mihoatra eo amin'ny fiainanao. Amen. Important be ity zavatra anankiray ity. Ny fanotronana dia tsy vokatry ny tsodrano fa vokatry ny toetra. Miantona le tsodranom-panotronana ambara-pahamety ny toetranao. Raha hitsodrano zany zao hoe ny tompony hanotrona anao dia miantona eo aminao iny ambara-pahamety ny toetra fa tsy tonga dia miatra. Dikan'izay natatabavy eto ary sy ho lany rora hitsodrano anao fa tsy mety ianao dia tsy miseho le izy. Zay mahatonga antsika mianatra tsy manome tsiny. Hoe le mpanompon'Andriamanitra tsy dia mahery vaika fa tsy mitranga akory izay teneniny. Ka izy tsy any amin'ilay mpanompon'Andriamanitra ao anatinao le izy. Na mpanompon'Andriamanitra farany izay mahery vaika raha ohatra ny fahitanao azy, fa ny tena marina tsisy mpanompon'Andriamanitra mahery vaika izany. Ilay Andriamanitra ho an'ny mahery indrindra. Fantary zany fa anatin'ity fivoriana ity zao afaka hiasa Andriamanitra. Ao anatin'ity fivoriana ity afaka hiasa Andriamanitra mifanaraka amin'ny finoanao. Amin'le mba tianao zany sy tsikitsika eo amin'le mba tianao afaka miasa Andriamanitra. Fa nefa mahavariana fa mamaika an'Andriamanitra tsy eo amin'le tianao fa mihoatra noho le tianao any amin'le mba tiany. Asoteka mafy tsara ho an'i Jesosy. Aza dino fa nenao tsara fa nen'Andriamanitra tsara indrindra. Nenao voafetra fa nen'Andriamanitra tsy voafetra. Enao mangataka amin'ny tompo ohatronona zany fa meo mofo ny anazy sao dia mofo, dobera, salady, voatabia, saosy, mayonnaise, ketchup, charcuterie, fromage, concombre. Ohatr' zany Andriamanitra mazava angamba le izy. Ny angatahanao eo amin'ny mofo, ny mampitsahatra anao eo amin'ny mofo, le heverinao eo amin'ny mofo. Vao mofo dia efa mitsika ianao. Ny ao am-pon'Andriamanitra mofo sokafa na ampidirina. Misy zavatra be dia be tian'Andriamanitra atao fa lasa voafetra izy raha toka mametra an'Andriamanitra tsika eo amin'ny toetra. Ny assistance tsy vokatry ny tsodrano fa avy amin'ny toetra. Fa ilaina le tsodrano fa tsy active le tsodrano raha tsy eo le toetra. Ny tsodrano mety zany dia hoe Andriamanitra ne hitahanao, ny fanamasina ne hitarika anao, ahaizanao mamoaka soamantsara ny toetra mety sy ny toe-panahy mampahazo aina an'Andriamanitra hanotrina anao. Amen. Ny assistance divine na ny fanotronan'Andriamanitra dia tsy vokatry ny vavaka. Fa raha vao mety ny toetranao dia manotrina anao Andriamanitra mihoatra noho le vavaka. Hitanareo amin'izay Andriamanitra te hiseho mihoatra raha omenao le fo mamoaka an'le toetra tsara mba hahatonga azy mahazo aina. Avereny hoe mihoatra noho ny finoana hoe. Rehefa tsy ampy ny toetra ny olona anankiray miaraka amin'Andriamanitra dia
mametra ny zavatra azony olona io raisina avy amin'Andriamanitra voafetra eo amin'ilay finoana. Jesosy zao matitoko fahavalon dia fatelo ambin'ny folo dia zao teneniny mandehana tongava aminao araka ny ninonao. Marka toko fa 10 dia valo amby roapolo tongava aminao arak'izay irinao. Eo amin'ireo dingan'ireo dia efa mahatsapa teny ohatry ny sambatra kely tsika reto, satria raha tsika reto fotsiny ny hoe tanteraka izay irinao tsotr'izao koa ry ny tarianao. Mahavariana nefa Andriamanitra tsy mionona eo amin'ilay izay irinao fa manana ny ao am-pony izy tia ny aseho aminao fa tsy mivoaka izy raha tsy mety ny toetranao. Ataovy mety ny toetra mba ahafahan'Andriamanitra mahazo aina anotrona anao. Efa hatramin'ny tsy haiko hoe anefiry Andriamanitra ny 2019 Andriamanitra efa niteny hoe te anotrona anao izy. Amin'ity taon'ity afaka anotrona izy. Amin'ity taon'ity afaka anohy ny fanotronana izy. Raha misy olona manatrika eto anohy ny toetra tsarany. Eto ve izay olona izay? Mba tsangan'ny tanan'izay olona manana etaeta sy safidy fanapa-kevitra entitra tsara. Tsangan'ny tanao mbola tsy ampidinina ka tsangan'ny tsara ny tanan'olo. Alleluia. Asoiteka mafy tsara ho an'ny tompo. Avy reny hoe toetra tsara. Meko men'Andriamanitra exemple tsika. Jaona toko faraiky ambin'ny folo andininy fahatelo. Ohatr' izao ny finoany Maria sy Marta nandefa messager tany amin'i Jesosy. Zao nambarany hoe tompoko marary le tianao. Inona ny finoany izy mirahavavy mba ho tonga Jesosy anasitrana marary. Fa inona nataon'i Jesosy? Tonga teo Jesosy mihoatra noho izay ninony izy mirahavavy, satria tsy fanasitranana no nataon'i Jesosy, ary le fanasitranana tena tsy nataon'i Jesosy. Fa ai Jesosy nanomana rehefa nahita toetra tsara sy toetra mety hisy mirakla na fananganana amin'ny maty. Avereny hoe mihoatra no mivavaka. Salamo faraiky amin'ny 10 dia 5 dia zao nambarany teny aminaran'i Jesosy iantsoa izy dia amaly azy ozy Andriamanitra. Eo aminy raha ory izy amonjy sy anome voninahitra azy ozy Andriamanitra aminao. Andriamanitra dia miay ny vavaka ary Andriamanitra dia mamaly vavaka. Avereny zay Andriamanitra miay ny vavaka dia Andriamanitra mamaly vavaka. Avereny anjaranao mivavaka fa anjaran'Andriamanitra ny mamaly hoe. Dia teneno izy tsy amin'ilay eritreretinao, dia teneno izy tsy amin'ilay saintsainao, avereny tsy amin'ilay kajikajinao. Asoiteka mafy tsara ho an'ny tompo ary. Efa mianatritsika ao anatin'izany mianatritsika manaiky an'Andriamanitra mitondra ny fiainantsika ampahatokiana. Tsy voatery le lalana eritreretinao no ivalian'le vavaka, ary te hanampy antsika Andriamanitra fa io mitranga sy manjoanao androany io efa lalana hatateraka valim-bavaka. Pasteur, le problema be ho resako aminao rehefa mirava ve dia lalana hatateraka valim-bavaka? Eny tompoko. Satria saika tsy niainga ho any amin'ny destin mihitsy Josefa raha tsy natsipy tanaty lavaka fahatsakana. Raha nasafidianiny Josefa hoe inona ny tianao, ho any Egypta sa ho anaty lavaka fahatsakana? Dia zao ny teneniny sady tsiray ny tsiray fa hijanona eto amin'ny dada. Eto amin'ny dada tiana. Ary nareo ireo koa tsy tiany mihoatra no za. Jereny akanjoko. Andriamanitra hoe raha zao no mitohy tsisy destin tanteraka eto amin'ity rangaty. Dia le fankahalany rahalany navelan'Andriamanitra hitranga anatanteraka an'izay tsy vitan'le fitiavany dadany. Fa raha tsy natsipy tanaty lavaka Josefa tsy tonga tany Egypta dia tsy narabaina ho prime ministre. Raha mba nanatrika sabotsy maraina teto bypass centre Asvikael Josefa tamin'izany, mino fa izy mihitsy niteny tsy pazo amin'izay. Ela be nareo mifovo maraina mihitsy Josefa, ohatran'ilay zazakely le mifoha rehefa le krismasy taloha reny. To dia mifoha atsipazo amin'izay gaga le raha ela raha fa manana atsipy atsipazo fa raha vao tsy atsipinareo tsy tonga any. Fa afenin'Andriamanitra le programme mba hatoky azy ianao. Tena akaikinao io manjoanao androany io avereno io manjoanao androany io dia zao mety tsy miteny le olona akaikinao fa ho ampitenenina izy amin'ity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ao ambadiky ny vava misokatra ny hoe misy teno mivoaka dia misy finoana mitranga dia misy fahagagana miseho
Jesosy rehefa naniraka mpianatra aka tondrony tsy niteny izy hoe fa niteny izy. Alleluia. Ary manoloana ny aizy natao amin'ny Genesis toko voalohany, Andriamanitra tsy niteny hoe fa niteny izy hoe misy mazava. Ka fantatro fa menamenatra ianao, tsy mampaninina zany. Fantatro fa tsy te hiteny ianao, tsy mampaninina zany. Fa manasanao manokatra ny vavanao amin'ny fotoana ampitenenan'Andriamanitra antsika menakavy anova zavatra avy eo ambavantsika. Amen. Avereno, mamaly vavaka Andriamanitra. Dia io zavatra lalovanao io mety tsy tianao fa mivaly ao anatin'io le vavaka hoe tsy miresaka amin'ny olona logika eto tsy miresaka amin'ny olona stratège hoe mianga vatsy dia makatsy dia avoaka tsikatsy domintsika tapany ndray tsy manao an'izany tsony rehefa manao dia ampitiavana tsy misaina izay ho valina fa tsy ho ampozinao ny fahaiza-manao n'Andriamanitra ampitsimbatika an'ilay situation tsy tianao mahatateraka an'ilay vavaka nangatahanao. Zay mahatonga anao mianatra tsy mikiropaka rehefa miatrika zavatra satria efa nivavaka. Amen. Isaia 65:24 aminaran'i Jesosy. Raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly ny fanotronana rehefa mahazo aina eo amin'ny fiainanao vao mitselika ny sainao, mbola tsy latsaka vavaka ao anatin'ny fonao, dia miaraka amin'ny angady sy ny arin'Andriamanitra mamaly anao. Tsy mahafinaritra ve zany le rehetra Andriamanitra tsy voatery andro ny vavaka ao vao amaly anao, vao misaina fotsiny hoe efa mivaly le izy. Ohatra ny alleluia étouffé kely zay le tato tsy haiko raha madisirina tsara ny sofo ato tabadibadika kely ohatran'ny Andriamanitra tsy hoe miandra ny vavaka ataonao vao amaly anao, fa rehefa mety ny toetranao vao misento ianao dia afaka mamaly anao Andriamanitra. Aza misaina Andriamanitra ito ny sentoko, tsy sento le izy fa toetra. Olona tsara toetra misento tonga dia valian'Andriamanitra le sento. Ny isaorana ny tompo aloha zany mba misy fotoana efa nampiainany ihany, dia ny isaorana azy tsy tonga dia zariny koa, amin'izay mifantoka tsara. Fa tena mahagaga Andriamanitra. Marka toko 9:17 vao misento ary niresaka ny vehivavy izay andeha ho any am-pasana hijeren'i Jesosy hoe iza reny anankody mivato afaka amin'ny varavaram-pasina isolo antsika, tsy vavaka izany fa resaka. Rehefa vavaka tsy hoe zany hoe Andriamanitra Jehovah tompo maro vavaka eto anatinao zay mba isy anala amin'ny vato alohan'ny hatongavany any am-pasana. Tena kaikinao tsy vavaka le izy hoe fa sento le izy hoe avere atsangano tana izay maheno aloha fa sento le izy aloha zavatra sopira fotsiny hoe tena tsika reto vavy kely reto, dia iza reny anankodian'le vato hoe engavy lehilahy nefa manahirana ny resaka amin'ny lehilahy zany ataon'ny lehilahy fa inona indray. Lehilahy koa mila mianatra koa tsy hoe rehefa resahana dia misy inona fa mba miresaka fotsiny koa le vehivavy, any koa mbola mila fanasitranana daholo. Dia ahoana re zany natao vao nisento fotsiny izy, avereny hoe vao nisento fotsiny hoe andininy faefatra ary noho nitraka izy indro hitany efa voakidiny ala ny vato tamin'ny résurrection io. Ka ianao aza miandro fotsiny hoe tsy maintsy mivavaka vao mivaly. Lesona zany ohatrany hoe 2 + 2 = 4, lesona anankiray zany, fa te ilaza aminao fa 8 divisé par 2 koa égale 4 ihany koa. Misy koa méthode hafa, dia io koa anisany anankiray. Vao tsara ny toetranao misento mbola tsy tafavavaka dia efa mivaly le izy. Eny an-dalana hoe iza reny anankodian'le vato, le vato efa mamaly hoe za le efa nikodiko. Ato anao surprise Andriamanitra amin'ireto olona tsara toetra tonga vao marain'ireto. Nisy zavatra zay mbola vao misaina ianao, ahoana moa zany efa vita le izy. Tena kaikinao vao misaina dia efa vita le izy hoe satria tsara toetra hoe ianao zany tsy vavaka hoe Andriamanitra ohatry ny marina keny am-pasana.
ataovy mikidimy aloha raha vao mivavaka ilay izy dia mivadika finoana indray ilay izy fa tsy surprise satria ianao zany efa mangataka an'ilay iziko dia valideny Andriamanitra tonga avy aminao rak'izay inonao dia mivadika finoana ilay izy fa tsy assistance fa ilay assistance mifonao mety avy reny hoe mifoko zao mety tsara zao hoe tsofirano ilay izy reto mifoko zao mety tsara zao hoe atrany atrano rariva ohatra mariterinandro mihitsy izy zany hoe mandra-piavy ny tompo mihitsiny avy reny mety tsara io foko io ka amin'ny anaran'i Jesosy manaiky eny io gaga ianao manaiky eny io ainareo mahatonga an'Andriamanitra manome ny fanjakana ao anatinao mba ho lasa ho mpanjaka ianao mpanjaka anao ny anjakanao voalohany tsy vahoaka fa ianao aloha anjakao ny safidinao amen aleluia mahafinaritra Efesiana 4:20 ho an'izay mahay manao mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika. Misy fotoana Andriamanitra mamaly mialohan'ny vavaka ary misy fotoana Andriamanitra mamaly mihoatra noho le vavaka. Zay le fanotronana rehefa mety le toetra. Misy ohatra reto, ohatra anankiroa. Ohatra mahakasika an'ilay tandapa Etiopiana. Asan'Apôstôly 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha. Ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapany Kandasy, mpanjaka vaviny Etiopiana, sady mpitahiry ny hareny rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Ty tandapa Etiopiana ty dia niala tany amin'ny faritra izay nisy azy Etiopia, dia nakany Israel tany Jerosalema. Amin'ny maha Etiopiana azy dia tsy tafiditra ao amin'ny tempoly izy satria hafa foko. Nefa ty rangahy ty resy lahatra ny amin'Andriamanitra Israely. Dia nanokana fotoana izy lavitra zany toerana zany. Tamin'izany mbola tsy nisy Ethiopian Airlines fa Ethiopian Kales nisy. Zany hoe mandeha dia mandeha, tsy haiko hoe mety hoe 4 andro izy zany miafy sy miaritra hitady an'Andriamanitra. Dia rehefa tonga eo Jerosalema izy dia tsy mahazo manantona akory ny tempoly satria vao manantona dia roan jiosy, satria ny jiosy manahirana. Ny jiosy zany tena fier izy amin'ny majiosy azy, dia raha vao tsy jiosy ianao dia ambaniny. Mila Jesosy ry zareo. Zay mahatonga antsika tsy manambany an'izanizy, satria rehefa nandrain'i Jesosy ny olona rehetra dia tsy misy tsony na jiosy na grika na romanina na andevo na tsy andevo, fa tonga dia zanak'Andriamanitra mitovy. Nataranankiza avy aiza ianao tonga eto. Comprendo amigo? Mahazo resaka tsara ianao aza hoentiny zany resaka zany, fa rehefa eo Jesosy dia mitovy daholo ny rehetra, na iza na iza. Dia ty lehilahy ty tonga eo dia tonga dia angariany le hitanao le mpisorona be volombava be le satria Etiopiana tsy fantany ao am-pony io lehilahy io hoe tena mangetaeta an'Andriamanitra. Zareo tsara ny CV an'ity lehilahy ty fa tsy dia tena hoe olona hoe sahirana, tsy hoe Etiopiana mpangataka ny sisika tanaty sarety, fa olona raha ny famakiny azy dia tandapany mpanjaka vaviny Etiopiana, mpitahiry ny harena ny mpanjaka vaviny Etiopiana. Tsy kesihana association fa ministra ny finance, ministra ny finance tany amin'izareo io andeha hitady an'Andriamanitra io amin'ny fanetretena. Tonga eo tsisy maministra zany, tonga dia tsy jiosy ianao, tsy mahazo ministra ty, anay ny ato, tsy anareo. Dia malahelo kely satria tsy afa manotrako na ny poziny tena tsy jiosy, fa le ao anatin'ny fo mazava be hitan'Andriamanitra hoe toetra tsara. Avy reny hoe toetra tsara. Tonga eo izy tsy afaka miditra ao amin'ny tempoly, dia mivavaka eo ivelan'ny tempoly izy. Mety misy mitsara hoe Andriamanitra zao tsy miainao an'io akory, nefa Andriamanitra miaino ny fo mangetaeta
sy torotoro. Nivavaka ity tandapy Etiopiana ity, avy reny hoe nivavaka io lehilahy io hoe. Tsy haiko izay vavaka nataony fa ny zavatra nivalian'Andriamanitra mihoatra noho izay nangatahany, satria misy zavatra nomen'Andriamanitra tsy tao anatin'ny eritreritry lehilahy ity akory hoe ilainy. Fa Andriamanitra mahafantatra hoe tiany ilainy dia to dia ataoko mifanena aminy eny an-dalana mba ho voarainy, na dia tsy fantany ary izay tokony ho angatahany. 5:30 ka hatramin'ny 7:30 ny ran'Andriamanitra Filipo anome an'ity lehilahy ity ny opportunité mba handraisany avy amin'Andriamanitra zavatra mihoatra noho ny nangatahany, nanotrona n'ity tandapy Etiopiana ity Jesosy. Ka ty resaka ity zany tsy nationalité fa fo toetra, tsy tafiditra tao amin'ny tempoly izy fa nifankahita tamin'ny fon'Andriamanitra. Naran Jesosy. Ary Filipo ny lobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany, nitoren'i Jesosy taminy. Tonga dia nandray révélation momba an Jesosy. Ty lehilahy tandapy tsy mahafantatra ny bisba momba ny zavatra ataon'Andriamanitra. Jehovah no tadiavany, Jesosy no niseho taminy. Satria Jesosy endrik'Andriamanitra tonga eto ambonin'ny tany ampafantatra ny zanak'olombelona hoe iza marina Andriamanitra. Hatramin'izay Andriamanitra ny jiosy fa naseho an Jesosy fa afaka ho tonga Andriamanitra ny olona rehetra. Hatramin'izay Andriamanitra voafetra ao amin'ny tempoly ao a Jerosalema, fa ty toerana ity teny an-dalana Andriamanitra afaka mamangy eny an-dalana. Tsangano tana zay maheno hoe mihoatra noho izay nangatahany'ity lehilahy ity no namalian'Andriamanitra azy, satria révélation momba an Jesosy tsy fantany, révélation tsy fantany, zavatra tsy nangatahany fa nomen'Andriamanitra azy, satria hitan'Andriamanitra fa zay ny tena ilainy. Tsy maninona na tsy tafiditra ao amin'ny tempoly azy, satria mifanena amin'ny révélation momba an Jesosy mba handray an Jesosy na tsy ho any amin'ny tempoly aza. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary olona tandapy indro rano ka inona moa misakanatsy atao batisa, tonga dia nahazo cadeau batisa. Nefa io lehilahy io niala tany efa nandro. Mety tonga tao Jerosalema koa izy, mino fa mety nakotely izy, mety efa nandro koa. Mety nangataka izy mba ahita fity toeram-pisasana eny an-dalana, fa mihoatra noho ny rano sy ny toeram-pisasana ny valim-bavaka voarainy, satria nanotron'Andriamanitra batisa no azony. Hatreto misy misaina tsy ohatrany tsisy valim-bavaka miliara mihitsy zany le fanotronana hatreto ohatrany révélation sy batisa fotsiny sy te hiteny aminao fa sambatra io lehilahy io nandray révélation momba an Jesosy, satria ny révélation momba an Jesosy rery no mitondra fahavelomana. Ny ambony rehetra mety mampahery anao fa maty anao avy eo, satria tsisy Jesosy le izy. Ty lehilahy ty tonga teo izy mivavaka nangetaeta be, fa tonga dia mihoatra nomen'Andriamanitra satria misy toetra tsara hitan'Andriamanitra. Ho Filipo, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao zany batisa zany, ary namaly izy ka nanao hoe mino fa Kristy ny zanak'Andriamanitra. Tonga dia nahazo finoana. Nandihy 7:30 ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy dia nenty mifanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitany le tandapa intsony fa nandeha tamin'ny alehany izy sady mifaly. Mihoatra noho ny etaeta ny enkohaka amin'Andriamanitra ny voarainy tao anatina vavaka ny sehoan'Andriamanitra mihoatra. Ny vavaka ty lehilahy ty fa mihoatra noho ny valian'Andriamanitra. Mety hoe desera mba nangatahany fa tonga dia entrée froid, entrée chaude, cocktail de bienvenue, plat de résistance, loka karazany 7. Zay vao le desera nangatahany. Raha zay ianao manao zay apetin'ny toetra, tsy haiko aloha fa raha zay ianao manao zay ampety ny toetra mba ahafahan'Andriamanitra mamaly anao, manome anao an'ilay tena ilainao. Fa rehefa nandeha nody ty tandapy Etiopiana ity nitondra révélation momba an Jesosy izy, vita batisa miaraka amin'ny finoana, nahita mirakla ohatran'le nisehoan'i Jesosy. Rehefa velona Jesosy dia niseho tamin'ny mpianatra amin'le miseho sy manjavona.
dia satria izy mety tsy nahita an'izay tany Jerosalema dia nampahitany Jesosy amin'ny Filipo miseho dia manjavona. Misy dikan'izany a. Izany hoe ilay niainan'i Jesosy nampiainany amin'ny Filipo mba hanampy an'ity lehilahy ity hoe ty resaka ity ny tsy teoria fa pratika e, tsy resabe mandeha any ambany batikany fa zavatra azonao iainana eto izao. Corneliu Romanina, ary zavatra mahafinaritra, Etiopiana Corneliu Romanina, ohatran'ny olona tsy jiosy ny tonga dia iesan'Andriamanitra ara-panitronana satria dépassen'Andriamanitra ilay fomba fijery mahazatra mihitsy hoe ny jiosy rery ihany. Asan'ny apôstôly 10:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nibanjina ireo anjely Corneliu dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko, ary ilay anjely nanao taminy hoe Corneliu, ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Misy vavaka tafakatra zany. Azonao ka mantiako tenenina. Dia misy vavaka zany tsy tafakatra. Ka tsy hoe mivavaka ianao zany dia miakatra ho azy ilay vavaka. Fa misy karazana vavaka nataonao zany a, mampahery anao amin'ity takary amin'ity maraina ity a, fa tsy tafakatra izy. Fa ny zavatra mahafinaritra be ao ambadika kely eo dia miteny izy hoe feno fahatahorana an'Andriamanitra Corneliu. Avy areny hoe toe-panala izy hoe ny mampiakatra vavaka tsy toerana. Ndao to dia ry aizany avoavo eto akaiky ry amin'ny ry ambony ry. Tonga eny ianao tsy matahotra an'Andriamanitra tsisy réseau amin'ny tompony resahako. Fa raha entanao alohan'ny mody mety tsara ny toe-ponao, feno fahatahoran'Andriamanitra ianao, mahazo tsara ny réseau. Alléluia. Tsy haiko inona nangatahany Corneliu, fa rehefa jerevana ny zavatra nomen'Andriamanitra azy dia hita be mihitsy hoe zavatra tsy nangatahany le izy. Mihoatra noho izay nangatahany Corneliu tamin'izy mivavaka no namalia n'Andriamanitra azy. Satria rehefa mandinika ny nahatongavany Petera na Corneliu tsy mahafantatra an Jesosy. Tsy tena mahafantatra an Jesosy hoe Jesosy amin'izay le tokony hivavahana. Fa i Petera nampiasain'Andriamanitra hampafantatra ny Corneliu hoe ny tena tokony hivavahanao manomboka eto amin'izay dia iny Jesosy mety efa heninao iny izay nombona tamin'ny hazo fijaliana fa nitsangana tamin'ny maty. 9:30. Dia le teny nanomboka hatrany Galili ka nitoriana tany Jodia rehetra tao aorianan'ny Batisa izay nitoriany Jaune, niamy Jesosy avy any Nazareta. Io koa le Corneliu Romanina ity nahazo révélation manondro an Jesosy. 9:40. Ary raha mbola nilaza ny teny zany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanamasina. Nagaga Petera, na Petera tsy nangataka ho andro zareo. Ary reto olona tsy niteny hoe Petera apôstôly anisan'ny antsony anao dia fantatra hoe efa nilatsaka ny fanamasina dia hitanao fa zay za mba dia azo hoe dia mangataha amin'ny tompo mba azo zay. Tena akaikinao tsy nangatahany zareo ilay izy hoe fanomen'Andriamanitra ilay izy. Tsy haiko raha mihamazava le fanotronan'Andriamanitra afaka hiasa mihoatra noho izay hinonao, mihoatra noho izay heverinao, ary mihoatra noho izay angatahanao. Misy surprise tsara zay tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao fa mba ataovy mety moa hoe nitoetranao. 9:40. Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nahazo kadô batisa koa reo. Reo olona reo tsy nampiantso an Petera hoe te atao batisa zay. Tsy fantany akory ary fisiany zany, ary tsy fantany akory hoe ilainy zany, tsy fantany akory hoe tokony atao zany, tsy fantany akory fa alony roboka any pisiny ny batisa aloha tokony atao. Tsy fantany akory zany, zavatra tsy fantany akory fa tonga dia nasisika Andriamanitra eo amin'ny fiainany satria tsara toetra dia vangin'Andriamanitra amin'ny fanotronana. Ry Corneliu zany tokony mbola nandalo école biblique farafahakeliny 3 ans. Fa rehefa tsara le toetra tonga dia nidigan'Andriamanitra, tsy teoria momba amin'ny batisa fa tonga dia asitrika. Avereno satria tsara le toetra hoe. Amen. Ny toetra dia isan'ny vahaolana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiombonana. Jaune 15:4 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe tomoera amiko ary izaho aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko. Tsy mety ny toetra tsara raha vao tsy avy amin'ny fiombonana, fa tsy maintsy avy amin'ny fiombonana no ianaranao hamoaka toetra tsara. Tena akaikinao miaraka amin'Andriamanitra aloha hoe vao toetra tsara hoe. Io toetran'Andriamanitra io dia tsy hoe vao ho angatahanao
fa efa natobaka ny fanahy masina ao anatinao. Izy Romanina 5:5 manambara hoe ny fanahy masina izay nomena antsika dia nentin'Andriamanitra nampitobaka ny fahafenoan'ny toetran'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika. Enao rehefa mandray an' Jesosy dia tonga dia feno ny toetran'Andriamanitra, fa tsy midika hoe tonga dia mivoaka le toetran'Andriamanitra. Ny antony, izay toetran'Andriamanitra tianao no anampy ny fanahy masina anao. Fa raha vao tsy mandresy lahatra anao le izy dia tsy manampy izy, satria Andriamanitra tsy manery fa Andriamanitra manampy. Eny, mety amin'ny alalan'ny parcours-na fiainana no aneren'Andriamanitra ankolaka anao mba ho tian'le toetra. Satria fantatr'Andriamanitra fa raha vao tsy miova ny toetra anao dia very ianao. Tsy noho ny amin'le toetra no amonjen'Andriamanitra anao. Efa vitan' Jesosy ny famonjena, noho ny amin'ny Jesosy no amonjena anao. Fa raha olom-bovonjy ianao mahainao an'izao teny izao dia tsy mendrika ho an'ny olom-bovonjy ny mbola miaina toetra ratsy. Mazava, tsy hoe manana toetra tsara zany ianao dia tafiditra. Tsy avy amin'ny toetra tsara no idiranao any an-danitra, fa avy amin'ny fanananao an' Jesosy. Fa raha manana an' Jesosy nefa ianao dia tsy normal raha ohatra ka toetra ratsy nefa ianao no manana an' Jesosy. Ny fanananao an' Jesosy no mahatonga anao manana toetra tsara, ary ny fanananao an' Jesosy no mahatonga anao miditra ny fanjakan'ny lanitra. Tsy izay manana toetra tsara ny tafiditra any an-danitra, fa izay manana an' Jesosy. Dikan'izay tsy mihazakazaka tsika hanana toetra tsara, fa manana an' Jesosy, miaraka amin' Jesosy, miombona amin' Jesosy, miankina amin' Jesosy, miosina miaraka amin' Jesosy. Zay vao toetra tsara maneho an' Jesosy. Romanina 7:20, fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Rehefa lasa sitrakao le tsara dia manampy ny fanahy masina. Ianao zany zao raha mandre teny hoe tsika re tokony madio am-po, dia tokony ho teraka ny anatinao hoe tena marina zany Jesosy. Tena hitako mihitsy hoe tokony madio am-po, dia mandinika fa ohatra misy 5% kely atao amin'ny sisiny ankavia, atao amin'ny foko ato, ohatra ny henoko hoe tsy madio. Dia to dia misy sarin'olona mipotro, dia ozy le olona, dia to dia litika be ianao, dia mijery Andriamanitra fa ianao ve nefa te hamela, dia mamaly ianao. Ny any anatin'ny foko tsy teo ampahoriana zany hoe rancune zany, fa ny problemako Jesosy vao misaina fotsiny anarany dia tsy zakako, nefa za te ho afaka. Dia voen'Andriamanitra le hoe te mety. Andriamanitra zany tsy mila hoe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Tsy ilainy zany, vao te fotsiny dia efa mety. Rehefa ao anatinao le izy dia mety. Fa raha ohatra ianao miady be hoe zaza terenanina fo madio izany rangaha, manana ny safidy koa, tsy te izy io zay. Tena Andriamanitra tsy afaka dia manao zavatra firy loatra, nefa Andriamanitra afaka manampy ianao, anovanao. Ary rehefa mamela heloka ianao dia raha misy anie ny salama voalohany indrindra, tsy pastery va ianao. Pastery koa mba manana izay tokony mavela any. Be dia be, lista be mihitsy, efa mivitaina. Ary mitady iverimberina dia averina. Misy tao nefa hoe mamela azy, naran'i Jesosy. Mandeha le hira, mandeha ianao le mifantoka be, tonga dia misy devolo manao zao amin'ny flesy. Nenty to dia mitsatoka le to dia miverina tampoka daholo le zavatra rehetra. Dia eo mila mitsanganaingana, anka efa navelako iny dia avelako iny zao, tsy avelako azo ny foko zany Jesosy. Apio Jesosy, apio soloy tononkira tsy maninona. Dia vao hitan'Andriamanitra hoe tena teo afaka tokoa ianao dia manafaka izy. Fa raha eo ianao raha tsy izako izy tsy maintsy avelako, hitako io koa izay varahano fiainany eo kejy. Dia tadio fa izy tsy afaka, ianao koa tsy afaka. Jesosy nefa iverina, Jesosy nefa mpanafaka. Ary raha ny zanaka manafaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Tokony ho afaka zany tsika. Tandremo miazona lolompo, tandremo miazona olona ny anatin'ny fo. Ka le izy pastera hitanao, aloha tantaraiky kely aloha ajanao aloha toritenao dia tantaraiky le zavatra nanjoa le fasoare. Dia ohatr'izao izy hitan'ny pastera zany tamin'ny 2019 iny,
tena ny zavatra seka mipoaka be teo amin'ny fiainana menakavika tena raha zany no mipoaka pastera za rery miantoka an'ity centre ity azonao zany tiano alaina zany no fonao hoe tena mijaly be izy noho ny amin'le centre nefa mahagaga fa tsy mipoaka le nazy tia zany centre manomboka mandeha any mahagaga misy zavatra tiako tenena anatin'le izy avy aloha Andriamanitra hiasa fotsiny hita pastera zany tsy tantoko mihitsy iza moa naran'le zalahy ny 19 moa iza moa Covid-19 moa dia soreny ianao dia testa nefa zavatra nitranga le izy mitraka fotsiny zay tsy nitranga tamin'izany ny azon'Andriamanitra verina le zany rehefa mety ny fo raha vao tsy mety ny fo na ny Covid-19 ary ho ampidinina ho Covid 2005 indray mbola ena fa raha vao mety ny fo hain'Andriamanitra atao no mirécupérer ataony manonitra ny zavatra rehetra mba tanteraka eo amin'ny fiainanao zay mba tokony ho fifalianao satria nomenao zay fifaliana dia hitan'ny pastera zany nisy olona zay zany dia izy zany tena nampanantenana mihitsy izy fa tena tonga dia hovadiny naseho mihitsy rehetra daholo ny zavatra rehetra miandry rehefa tanteraka fanambadiana fa tena nandainga lahy tsisy ilana azy mbola marary ianao zany matonga mieritreritra azy velao izy ihany matoa tsiraikitra iny tsy izy iny zany ka izy iny fa tsiraikitra matoa tsiraikitra iny tsy izy iny manjary lasa mangarika ianao rehefa eny tanan'le izy any ambadika any satria tsy afaka ianao eo amin'le misy ianao eo tsy apozinao fa Andriamanitra nefa manomana an'izay tokony manao ohatra raha tokantrano na mety hoe asa mandrara na za mety hoe zay mety mba endrika anjara fahasoavana mba hirinao eo amin'ny fiainanao ataovy mety le fo aza vela misaringotra amina zavatra ny tany ka tonga anao ho lasa mankahala na iza dia rehefa henao le torotempo be dehibe mifanesy dia miverina foana mamela heloko manenina koa ny andeha tsy zava-baovao mihitsy tsisy mamela aloha heloka dia misy zava-baovao rehefa avy eo ny eo ary tsy telako tena mamela heloka dia na ianao renke teninao mihitsy fofela heloka satria navotsitra le olona dia misy fotoana ary tsy maintsy atsonao le olona efa vita samy vita le izy fa ny tompo mahita atsono tsy tiako tsono ny telefona tsy teanao izy io zay nefa rehefa izy ny teny hitady telefona ny ray mipimasy dia efa hita iny tia ny Airtel dia tia ny Orange dia tia ny telomany anankitelo satria mandresy lahatra dia rehefa tsy mandresy lahatra vao manendry mandeha tsy niraisiny insistena rehefa tena hoe ifamela heloka zany hoe resahako io dia misy fotoana milainy zany misy olona tengama mila an'izao matoatra tsy zany mihitsy nomaniko eto ohatry mizizotra eo le fiasan'ny fanamasina izy indray zany mbola tsy mamely eto amin'ny tanàna eto mamela ranga taraiky be tsika efa tokony efa assistance amrehatra be dia eo amin'le pardon za zany efa mafana be ny fandeha ny assistance divine dia misy bitsika be pardon soka fotsiny fonao dia teneny Jesosy avelako iny olona iny nampanantena izy dia tsy nataony so ihany fa ianao mampanantena dia ianao manao foana iny olona iny nandisy fanantenana so ihany fa eo ianao Jesosy fa rehefa ianao no manao zavatra sy mampanantena ianao tsy mba mandisy fanantenana zany mandrakizay naninona koa ro mifokony nalefako tany aloha averiko any aminao fa any aminao izy mivoakolokolo tsisy mandratra dia hitodika ho an'izay voaratra foana aza lefa ny man'olona io fa raha ho azony io ataony ohatry ny tetiteteany ohatry ny lasary io Andriamanitra reriny tsy manao an'izany amin'ny fonao raisy ny fonao dia tehiriziny tsara dia kolokolony dia arovany tsisy kitikitika misy devoly mitady avy miaraka amina antsiantsy to taony mahery io ho anay io fo io tsy mahafinaritra anareo ve zany dia aza omena olona ary fonareo fa tsy hoe mahafinaritra azy zany sady omeko anazy anao ko le olona reny am'izany meo ana le izy dia efa hitany le izy Jesosy reriny tsy andratra anao raha olona possible mety mbola isy an'izany fa Jesosy tsy andratra anao
amen. Rehefa sitraka ao le izy dia miasa Andriamanitra. Ny hery avy ao anaty ahafahanao maharitra miaina an'ilay toetra tsara ankasitran'Andriamanitra dia tsy noho ny aminao, tsy noho ny amin'ny manodidina anao, tsy noho ny amin'ny situation, fa noho ny amin'Andriamanitra. Petera 2:20 fa izao no ankasitrana raha misy olona mitondra laheloka mandevitra ny tsy marina noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Mahatonga anao tsy mitabataba satria misaina an'Andriamanitra ianao hoe ndre aleo rangah mba hangina. Raha mba zay no mampifaly ny tompo dia aleo mangina. Dia mijery Andriamanitra, wow, no ny amiko ve ny anginanao? Ianao mpitabataba be io ve dia na Andriamanitra ary gaga? Ianao mitabataba be io ve dia manaiky angina no ny amiko? Jery Andriamanitra. Ty hoe ny lista ny valim-bavaka mbola tsy mivaly hoe? Tonga valy le anjeny. Ty encyclopédie be anankitelo ty ny anazy io. Reo ve mbola tsy mivaly dia mbola tonga foana izy manatrika fotoana sainisainina. Toy izy le anjely, ena zay koa ary gaga fa dia tena maharitra izy io. No ny amiko anie ho ny anaovany an'io e. Toy izy le anjely. Jerevan'Andriamanitra. Ary teva tamin'ny 2017 ohatry ny tary zany rahantsika ty an-danitra zany alefa andro marainy ty. Aiza ny amenina anao e. Zao ny fotoana ilana an'ilay iziko. Fa tsy efa hoe miarabanareo aminaran'i Jesosy, amen. Fiarabanako ataonao amen. Fahazarina daholo zany iny e. Alléluia. Tsy dia misy hoe sa mihitsy zany teneny zay, ianao mihitsy. Jerevan'Andriamanitra. Anjely, iny ty daty 2036 tompoko. 2026 io. Andeha ho faranako ty toroteny fa ianao efa mpahirezina efa. Satria maninona? Mety le toetra. Noho ny amin'Andriamanitra dia manaiky ianao hamela heloka. Manaiky ianao tsara saina. Manaiky ianao tsara saina hatrany amin'ny farany. Zay midona ao dia mahita hirika ianao tsara saina. Tsy zany reny dikan'izany fa zao hoe. Halleluja. Mianatra tsika tsy ratsy saina. Aza atao amainina mitsifitsifitra ilay izy mba ataovy amainina mandresy lahatra tsara. Mianatra isika tsy ratsy saina. Satria tsy voatery ho ratsy izay mitrango eo amin'ny fiainanao rehefa tsara ny ao am-ponao. Ohatrany hoe mitondra mixeur ianao dia misy olona tonga avy amin'ny teny hoe tiany akondro fa tsy jus e. Dia meme ianao tsy foy ato fa lasa jus io e. Mahita hirika foana ianao, ahita zavatra tsara amin'ny alalan'le soloan'le toetra tsara ho atmosfera mahafinaritra ny zavatra rehetra. Ny rehetra mihitsy. Dia manomboka eo ianao tsy mavesabesatra, tsy sorisorena, ohatrany katsatsaka mandalo dia vandry io zao le natsony Jesosy hoe lezara dia mivoaka izy mahita zavatra azo reo hoe mahita zavatra ifaliana zany ianao e. Fa ny herinandro efa mavesatra, ny vidim-bary efa nidina, amen. Efa azarana. Dia nefa ohatrany hoe izay mitranga rehetra dia ohatrany tsisy mahafaly ianao. Fa inona mihitsy zany ny hahafaly ianao e. Ianona mpitondreo, izao ny fiarako, ianona ny vadiko. Dia ny sofiny tsy ny sofiny fa sofin'olon-kafa. Teny miverenao amin'i Jesosy dia aza be dongy, dia aza be zizotra. Mahita zavatra tsara amin'izay ataon'Andriamanitra sy efa karakaran'Andriamanitra. Tena akaikinao efa mikarakarana izy dia tsy tokony miadiady aminy ianao hoe. Teneno misy zavatra tsara efa mitrangana eo hoe. Avereno misy zavatra tsara efa mitrangana eo ambadika ao hoe. Avereno hoe misy zavatra tsara efa mitrangana eo ambadika ao hoe. Asio tanana mihitsy tsisy manao mihitsy le reraka manao le tanana tsisy manao mihitsy le obéissance. Isa roa telo misy zavatra tsara efa miasa any ambadika any e. Ianao zao mety miteny zaza teritrenana maniny anika raha tsy
izy ny tsy hoe terena ianao fa ao anatiny misy zavatra tsy apozina misy zavatra vatipaty kely ohatry milalao any hoe miaraka amin'Andriamanitra atsipazy ny teanao dia raha ianao be fa manina atsipy manina tsy atao ny tapoka dia manina tsena manina atsipazy fotsiny rehefa ilainy io matoa asena atsipy e zay mahatonga azy amin'ny toko araiky ambin'ny folo misy loka ve anisan'ny verset biblika mamon foko mihitsy izy eo fiarahana amin'ny tompo Andriamanitra se soucieny amin'ny lokanao satria tsy ampy raha vavy fotsiny eo ambony vilia biblika zany a Andriamanitra tsy niteny hoanao amin'izao varinao ozy izy misy loka ve sotra Jesosy tena malina zareo tsy nahazo trondro zay e ozy izy Jesosy avy eo alatseo amin'ny sisiny akavanana ny arato e ary Petera dia nanipy ny tenany teo amin'ny sisiny akavia isy miracle mba jereo hoe tondromaso isy miracle zao ohatra amin'ny aty masoko lasa hitanao zao raha vao tsy mankatotsika amin'ny ara-potoana dia ohatrany hoe ny Andriamanitra koa ranga aseny atsipy rehefa tsy senendriny akory misy ao fa raha vao mifandisy ny obéissance anao dia tsy mifankahita amin'ilay misy ianao ka raha miteny hoe ahodigodono ny tanana ahodigodono ny tanana misaoran'Andriamanitra fa tsy ny lohanao asena ahodigodona hitanao misy zavatra azo fikisaorana foana zany eo amin'ny fanatren'Andriamanitra rehefa mety ny fo sy rehefa tsara ny toetra noho ny amin'Andriamanitra ny mahatonga antsika miasa aman-toetra Filipiana toko faharoa tsy vakiako fa zao ny tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe tanteraka tamin'ny endrik'Andriamanitra Jesosy fa nidina nanetry teny izy nanana toe-tsaina mpanompo rehefa ho avy ny fotoana manantonantona ny fahatanterahany toetran'Andriamanitra ny toetranao dia aza midedaka aza mizesta aza mirehare fa averenao anatin'ny sainao ny toe-tsaina mpanompo mandrakariva toujours serviteur fa zay no mitahiry anao satria ratsy devoly ratsy toetra hitany ianao fa mifonsa be any amin'ny toetra dia aseny mizesta amin'ilay toetra indray ianao dia mijery ianao hoe misy olona tsy mahavita mamaelaelika dia ino ny dia tsy vitany dia tratrany devoly amin'ny friariana nefa rehefa miala kely efa mba resy indray zany a tsy haiko razonareo le zavatra lalovantsika ane reto mila miambina foana fa rehefa misy olona hitanao hoe fa inona le tsy amelanao eloka anazy nalaindry ny saosisiko zao a dia mba midina kely ianao manangana azy sy mampahery azy fa tsy hoe saosisiko ve tsy amelana eloka e nene rangaty vola be amina miliara fa vao vela eloka eny e nenao ne mety miliara mamparary anao e fa neny olona saosisy dia efa mamparary azy fa problema na famelan-keloka foana le izy dia afaka midina ianao zao a dia lasa iza le saosisy nalainy dia nohaniny teo amasoko zao a izy ny tompony zavatra rehetra teneno vavanao e Jesosy izy ny tompony saosisy rehetra oza misy miteny iranary mpivarikena akaikinay izy ny tompony saosisy Jesosy firy le very dia manoka menamenatra amin'izay anankiray raikilao ay tsy raikilao koa ka le very zany anankiray vitany Jesosy hoe manonotra an'izay vitany fa tsy tiako le nataony manampy Jesosy mba tonga anao tsy hifamatotra ampo aman'olona amin'izay mety ho nataon'ny olona avotsory any Jesosy izy ny tena tokony ho izy ary dia amin'ny vanjobory indray izy dia me ho azy ihany mba hoany raha ony miaraka amin'izay iny raha ny fitenin'i Jesosy masy dia izay mihitsy le izy le fo zany tena tsy tian'Andriamanitra zany angidingidy io mangidigidy ao anaty io zany tsy malasa lavitra io e so dia miravetsy antsika dia eny amenna le fasony rakitra losotrona soaniny ity dia samy mialy miova aloha aloha miala eto miova tsara daholo ary voatahiry koa le fiovana ny fifaliana voarainao eto amin'ny fanatren'Andriamanitra tokony hoentina ny tokantrano fa tsy hoe avetina tena andeha ody indray tena kekinao mahafinaritra be miandrenao any hoe surprise be mihitsiny tsofirano fahatsarana ny any an-tranonao any hoe voninahitr' Andriamanitra ny tranga any hoe toizy
misy valim-bavaka be zay miandry anao any hoe entanao miaraka amin'ny Jesosy hoe Jesosy koa any an-tranonao amin'izao hoe halleluja. Obolona toko fahiny amby folo andimy faharoapolo aminaran'i Jesosy. Zay matoky an'i Jehova no sambatra. Iza ho no sambatra? Andriamanitra ny fahasambaranao. Avy ao amin'ny communion na ny fiombonana dia misokatra ny ao anatsika halala fa tsy ny assistance divine zay nyresana hatramin'ny fiandohan'ny fotoana ny mahasambatra anao. Henona koa reza pastor, ampidirinao amin'ny assistance dia avoakanao indray avy eo. Mampafantatra anao fa zany Andriamanitra, fa mampitandrina anao hoe tsy noho ny amin'izay no atonga anao ho sambatra, fa na hanotrona izy na tsy hanotrona izy eo présent dia tokony ho sambatra ianao. Fa raha vao mety nefa ny toetranao dia manotrona izy. Fa ny bonheur anao tsy any amin'ilay fisehoany manotrona anao amin'ny surprise tsara mihoatra noho izay inonao sy mihoatra noho izay angatahanao. Tsangana ny tanan'izay maheno fa izay ny leson'androany. Tsy ilay assistance sa ny bonheur fa izy. Ao amin'ny Maty toko fito ambin'ny folo andininy voalohany sy andininy faharoa, nitondra ny Petera, Jaona sy Jakob Jesosy hoe ho tendrombohitra. Dia niova ny tarehan'i Jesosy dia namirapiratra ny tarehan'i Jesosy. Izay no atao hoe assistance. Ny fanotonan'Andriamanitra rehefa mamirapiratra aminao ny tavany. Vakiko izy amin'aran'i Jesosy. Ary noho ny afaka enemana dia Jesosy naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahy ka nitondra azy telo amin'ny rahalahy hiakatra ho any tendrombohitra avo mba hitokany. Niova tarehy teo anatrehany izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Efa avy nanotro ny Jesosy vao mipotro Mosesy Elia. Tsy ny toetra ny Mosesy Elia zany na tonga n'Andriamanitra nanotrona teo, fa ny toetra ny Petera, Jaona sy Jakoba. Tsy ny fanotronana ny mahasambatra anao, fa ozy izy ny Salamo fafito ambin'ny folo ny andiny fadimy ambin'ny folo, mba raisinao tsy zay dia mba vakivakianao dia averimberinao isa maraina dia resahanao anatin'ny fonao. Psaume 17:15 amin'ny anaran'i Jesosy, fa izaho kosa dia aoka hita ny tavanao amin'ny fahamarinana ary aoka niendrikao no afa-po raha mifo. Niendrika Andriamanitra na ny tavan'Andriamanitra na ny présence n'Andriamanitra no mahafa-po anao sy bonheur ho anao. Tsy hoe nanomboka teo Matthieu 17 namiratra ny tarehan'i Jesosy vao bonheur ry zareo, vao sambatra izy. Fa vao niona tany amin'ny Matthieu toko fadimy tonga dia naheno fahafenona sady Petera, proof navelana hatramin'ny trondro ny aratsy sy ny sambo. Tsy hoe mamiratra Jesosy vao sambatra ianao, fa izy eo na tsy mamiratra azy izy dia sambatra ianao. Fa maninona ny resahany zany? Resahany zany satria ny antony, rehefa tsara toetra ianao manotrona izy. Tsy manotrona izy androany tokony ho sambatra ianao. Tsy hoe miankina amin'ilay fisehoany anotrona anao vao sambatra ianao, fa vao manana an' Jesosy fotsiny ianao, na isy assistance na tsy isy zany, na isy valim-bavaka na tsy isy valim-bavaka, dia tokony mandre anao hoe feno ny fiainako fa eo izy. Ary nofo zany tsisy azo Enao inako dia za zao zavatra fantatra dia zao raha miakatra folo eny zao ny karamako zavatra. Jesosy tsy hita maso any amin'ny fomba hoana moa ny azahoana an'izany. Mila ny fanamasina ianao. Ny fanamasina nampy anao hicomprendre an'izany satria ny fanamasina nomena mba hampianatra anao ny zavatra rehetra. Nisy fotoana ho nisy étude zay dia nanontaniany reny le olona champion olympique reny hoe dia ahoana faly ve? Tena faly, azo le bédaille, ianao numéro 1, tena hoe wow, ny CV anao mitomboka etsetra makasary, tena hoe alléluia. Voaka gazety dia nanontaniana hoe dia afrina le hafaliana. Eo amin'ny 2 andro teo izy.
any zany enquête sérieuse na université zany teny amin'ny 3e jour ozy izy verinotra isan'andro reny natao fonao tsy ao ambadiky ny zavatra ho azonao ny afapoanao fa Jesosy eo miaraka aminao menara mahita an'izay fahasambaran'izay fa eo Jesosy ary aza mametraka ny fahasambaranao ao anatin'le hoe ndray androany raha zao no mitranga dia ho sambatra Jesosy eo ary tsy mahasambatra anao ka inona avy any ivelany ao anatina voary no eritreretinao fahasambatra anao raha vadiny anina dia sambatra androany ary ianao tsy vadiny io ianao miaraka amin'ny Jesosy tsy maheno sambatra dia ianao ve mieritreritra hoe ny tompony fiadanana tsy mahasambatra anao dia ianina avy any mampanantena an'izay ananina avy any amin'ny anina any ho eritreretinao fa aka izy tena hafa mihitsy izay olo izay ve ny heverinao fa hafa no Jesosy ve rehefa tena mandrenao hoe sambatra miaraka amin'ny Jesosy omeny amin'izay le tokantrano dia amin'izay fotoan'izay le fahasambaranao miaraka amin'ny Jesosy no hidiranao ao amin'le tokantrano fa tsy le tokantrano no mahasambatra anao fa Jesosy miaraka aminao enao efa sambatra zany miditra amin'le tokantrano zay no mahadiso le tsodrano hoe vita tokantrano dia ho sambatra amin'izay nareo e diso zany efa sambatra reo alohany miditra tsy maheno tehaka ho an'Andriamanitra endrik'Andriamanitra ny mahafapozy izy Salamo 7:15 teo tsy teo amin'ny Matthieu 7:10 niova ny tarehan'i Jesosy namirapiratra ohatran'ny masoandro tsy tamin'ny fotoana nanontronan'i Jesosy vao sambatra ny mpianatra fa vao niaona zareo dia efa henon'ny mpianatra le fahasambarana izay mahatonga azy nanaraka an'i Jesosy inona ny toetra tao amin'izy telo mirahalahy nanetry teny zareo nanaiky mora entina na atoky inona ny fanotronana voaran'izy telo mirahalahy zany raha namiratra ny tavan'i Jesosy voalohany aloha nahita ny tavan'i Jesosy mamiratra alleloia tsodrano foana zany hoe hitahanao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany amin'ny efa nitenenina foana zany fa ry Petera zao teto nahita an'le izy maso nahita Mosesy Eli koa io Mosesy io Eli tonga dia ohatran'ny fantany zay le fanamasina miasa fa tsy hoe izy nareo namana safa-valo izy dia mamaly hoe za Mosesy aza mifandreborebo raha ngaty fa Mosesy efa izy ianao e fa tonga dia satria eo amin'ny présence to dia misy zavatra misokatra ho azy zany le fanotronana Petera tsy hoe andeha hiakatra ny tendrombohitra dia Andriamanitra izany seho aminao dia atao fantatro izy tena kaikinao zavatra tsy nangatahany le izy hoe fa tonga dia nomen'Andriamanitra satria tsara le toetra taorianan'io raha misy miteny hoe za reto ohatra mieritreritra hoe sao dia angano ary le hoe tantara Mosesy Eli aiza koa dia misy olona ve dia tsy maty dia tonga dia hoentina kalesy avitsy ohatra mbadin'io ihany le baiboly fa ohatra mampiresaka tonga dia nijoro Petera tsy haiko aloha nareo fa masonay ny nahita jereo anie mihoatra lavitra noho izay mety noeritreretiny sy nangatahany no nomen'Andriamanitra azy tao amin'ilay fanotronana todrana maheno tsara tsika hoe alleloia tiany tena nisany ngeza be teo naheno ny sofindry Petera hoe izy no zanako malalako zay sitrako manomboka eto izy no henoy aza mihaino olo-kafa zay teneniny raisiny alleloia tena kaikinao afaka miteny zay te hiteny rehetra hoe Jesosy henona hoe mety miresaka aminao ny tompona andraikitra tsy possible ntsony ka anao te hiteny aminao aza mihaino azy Jesosy henona fa Jesosy niaritra ho anao ny fangatahan Jesosy refusé mba tsy ho refusé ny fangatahanao tsy hoe ny dossier anao tsara fa ny en Jesosy no nailika mba tsy ho ailika any anao tsy hoe ny dossier anao ny en béton dossier anao nefa ao daholo tena efa ao daholo pastera za zao nefa manana dossier faran'izay tena raitra be rehefa miteny Jesosy hoe tsy mandeha dia tsy mandeha fa nisorako ny tompo izy tsy niteny hoe tsy mandeha mandrakizay
izy tsy mandeha amin'io dia raha mba afaka amiteny hoe ary amin'ny manaraka mandeha foana le amainina mitsifitra ireny miaraka mandehantsika ici c'est Paris. Nangataka tamin'i Jesosy tamin'izany tompo hianatra any an-dafy hianatra any an-dafy hianatra any an-dafy Andriamanitra mandeha fampianatra any an-dafy ianao nentina ny dossier zany tena tsara e nentina tany am-panompon'Andriamanitra metro tanina pastera fa mba ho any an-dafy dia izy pastera efa nahevo feo ny feo tamin'izay dia hoe tsy handefa azy aho ozy Jesosy dia pasteur dolo fa nafantatra hoe raha zany nampahafantarina tamin'izany tsy naman'izay miemotra tonga dia miemotra amin'ny verin-dalana tsara mihitsiny Andriamanitra zay tenenina dia nametra tana amin'ny pasteur ao hivavaka ary ahy aoka ny sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka amin'ity dossier ansety amenina pasteur misaotra betsaka tena tia be anao lasa somatsara Andriamanitra mijery sarotra ihany tia mitaiza olona teo izy ny tompony zavatra isaorako an' Jesosy tsy navelany hianatra ho any fa taty aoriana naverin'ny tany ampianatra alleluia kalma fotsiny ianao eo amin'ny mitrangandroano io fa tsy ratsy zany ny fitondrana any amin'ny toerana tsy eritreretinao hatrany Corée du Sud dia mbo mikiteniteny kely tate sotsy ataka tety ohatra mbo mibolokiboloky kely ny tompo eo tataraiky zavatra mampime kely ireo dia anao saintsika nandeha le toriteny tany Corée du Sud dia ozy tany anatin'ny fokoreko be mihitsy ianao io tena tiany Jesosy dia nitraduire le pasteur ozy sabany ho anazy mida ianao io fihininy Jesosy ianao raha hitany anao niko zay tonga dia mifampitodika daholo ny ray fivoriana dia mifamihana ohatrany tsy zay ho le niteneniko Alléluia. Inona ny lesona mba mianara langue raha izy any manaova B1 B2 A2 del fa ina daholo le manaova moa raha resaka sakafo any amin'ny restaurant vita amin'ny baiko moana omby izy zany akondra zay fa raha any amin'ny toriteny tsy maintsy hainao le tenin'le olona azo reo ngamba izy fa le vavolombelona tiako ijoroana aza mizisotra amin'le demande matokian'Andriamanitra tsy voateniko le izy teto révélation christocentrique voaraha impetera teo wow manomboka eto zany tsy mitory Davida fa mitory Jesosy manomboka eto zany tsy mitory Mosesy fa mitory Jesosy manomboka eto zany tsy mitory Samuel fa mitory Jesosy manomboka eto zany tsy mitory trano be vola be tanàna be vady be fa mitory Jesosy mety teny hoe inona koa zao important zany important be ny zavatra voaraindry petera teto zavatra tsy nangatahany le izy zavatra tsy nandalo tao anatin'ny finoany fa rehefa nety le toetra tsara le fo dia notronon'Andriamanitra mihoatra noho izay ninony sy mihoatra noho izay nangatahany fitiniko le izy ny assistance tsy vokatry ny vavaka fa rehefa mety ny toetranao dia manotrona anao izy mihoatra noho le vavaka ny assistance tsy vokatry ny tsodrano miantona ny tsodranona assistance ambara-pahamety ny toetranao arinanao tain'Andriamanitra lanitra ta na ratsy toetra zay nao mihaino tsara avetsika amboary ny toetra fa miantony io dia miandry io
na dia ataonao amin'ny sisiny gauche droite ary ny écouteur fantronany ozy Andriamanitra hoe toetra amboarina fa madilo sofina be fantronany toetra atao. Ny assistance tsy motivation na toetra tsy hoe nahenao an'izany ianao dia hoe ay amboamboariko tsara ny toetrako izany fa mba te hotroniny noho ny amin'Andriamanitra ny tokony hanamboaranao toetra na hanotrina izy na tsy hanotrina izy. Izao nefa raha vao mety ny toetranao dia hoy izany hoe Andriamanitra aza mba hotronina moa za androany fa hanotrina izy satria ao ilay toetra. Fa raha tsy mety ilay toetra hivavaka ianao Andriamanitra s'il te plaît mba hotrony dia tsy manotrina izy satria tsy ao ilay toetra. Mazava ve zany? Noho ny amin'ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra ny motivation hiovantsika toetra. Ary le farany teo tsy assistance ny fahasambarantsika fa Jesosy. Manasanao mpitiavana hitsangana ary dia hivavaka tsika. Misaotranao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny famindramponao. Ianao tokoa dia te hanotrona anay. Efa mataonana ianao no nanetsika ny teninao atonga anay ho disponible eo amin'ilay toetra tsara sy toetra mety. Mba ahafahanao miasa eo amin'ny fiainanay, mihoatra noho izay heverinay, mihoatra noho izay inonay, mihoatra noho izay angatahanay. Saotra betsaka ny amin'ny fanitsiana maro samihafa nomenao fa tsy ilay fanotronana mahafinaritra be ny fahasambaranay fa ianao. Ary tsy tokony ho antony hatonga anay harisika hiova toetra ny etaetanay hahita amin'ny fanotronanao. Fa ny mahatonga anay miova toetra dia satria noho ny amin'ny fieritreretana ny aminao. Misaotra betsaka fa nampatsivinao androany fa tsy hoe hanery ianao mambavaka izay mba hita fanotronana, fa rehefa mety ny toetranay dia manotrina ianao. Tsy hoe hifampitsodrano teny tsara izay ary hifampitsodrano mba hisitraka fanotronana, fa rehefa eo ny toetra dia mety ianao. Ary mangataka hatrany izay mba ho tonga ny anatinay ny vesatry ny fandraisan-dahatra fa tsy hoe mianatra toetra rery izay, fa mianatra toetra miaraka aminao avy amin'ny fiombonanao. Miveritra natreanao izay amin'ity marain'ity tompony amin'izay rehetra mety ho nampalahelo anao na inona na inona fony izay Jesosy. Saotra fa vaovao anay famindramponao ary izany no amerenanay mifonay araka ny fahamarinan'ny teny izay amanginao. Misy taona izay mizizotra fotsiny eo amin'izay finoanay, ianao te hamaly anay mihoatra noho izay inonay, mihoatra noho izay heverinay. Misy taona izay diso hevitra ihany koa mametraka hoe raha notrina ianao miaraka amin'ny surprise tsara dia ho sambatra tokoa ane izay. Hay tokoa tompony fahasambarana kay tsy fisehoanao fa fisianao. Ianao misy eo amin'ny fiainanay dia tokony ahafapo izay tsiraray avy. Atateraka amin'ny psaume 17:15 hoe ny endrikao no mahafapo raha mifoa. Vavaka izay mba hisy fanavaozan-tsaina, fiovana fomba fijery, fisokafan'ny fo, andraisana ny teny, atonga ny fanapa-kevitra ho voaray hifanaraka amin'ny fiovana tianao hita. Ampio izay rehetra tonga eto ka manana difficulté sy fahasarotana amin'ny famelan-keloka. Mety miezaka ihany izy fa tsy mety mihitsy. Ianao ane tompo anao nampy azy androany maraina mba ho vita zao maray zao zany problème zany. Dia mino izay fa ho feno fifaliana miaraka aminao an-trano satria miaraka aminay tokoa ianao mianaran'i Jesosy. Amen. Ny alina izay namadiana azy Jesosy nandray ny mofo, nresaka niaraka tamin'ireo mpianatra niarany sakafo taminy dia nanambara hoe ray sano izy tia ny tenako izay nivakiana ho anareo. Izao natao fahatsiarovana dia izao ny teneniny novoko izy ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny novoko sy misotro ny rako no hanana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Rehefa nivakiana ny tenan'i Jesosy tamin'ny kapohana azy teo amin'ny kianjan'ny lapa amin'ny Pilato dia fanasitranana ny vokatra izay. Manana fanantenana fa anasitrana indray ny tompo androany. Sitrana ny fanahinao, sitrana ny ainao, sitrana ny vatanao, sitrana amin'izay lafin'ny famelan-keloka ratra tany amin'ny lasa, zavatra mifamofo be dia be ad-tsaina, fahasambarana tsy tafatoetra, fanariana mampahory, nofinofo tsy mety tanteraka, tsy mampahita tory, ohatran'ny reno za mitsy nefa mitady hiditra amin'ny marsariera. Tady hiverin-dalana zany androany sitrana daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Saora azy.
raisiny Jesosy ny kapoaka nisy ranom-boaloboka dia izao nyteneniny hoe tia ny kapoaka amin'ny fisaorana raha ny fanekena ozy izy ny rako ozy izy izay nalatsaka ho famelana ny eloko ny maro koa satria efa niverina tamin'i Jesosy ianao ny fona taminy dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fandroamo maraina voavela ny eloko ny anaran'i Jesosy saora azy apetrao amin'ny lohanao ny tananao ankavanana main droite droitenao eo amin'ny loha raha amin'ny anaran'i Jesosy ndreto izay entana atrehanao atonga ny fiavaozan-tsaina anaiky ny teny fahamarinana avy aminao atonga ny ho sitrana afaka nomeza toetra tianao hita ampahazoaina anao mba ahafahany misitraka fanotronana avy aminao ny anaran'i Jesosy manonona fanasitrana ny anatinao any fiainan'Andriamanitra ao anatinao fiadanan'i Jesosy ao anatinao tanteraka ny fiombonanao amin'Andriamanitra indray manomboka androany mivoaka ny toetra tsara hiasa Andriamanitra azoaina anotrona anao mihoatra izy any amin'izay mihoatra no takatry ny sainao amin'ny anaran'i Jesosy amen asiteka matsara ho antompo manasanao azo toerana vetivety mangataka ny mpanompon'Andriamanitra anao ny vaovao makasika ny asa fanompona dia izy vavaka rehefa avy eo dia vetivety misy fiankofana mety raina roa ataontsika dia miravintsika teny Jesosy daholo eny ary ndaontsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra sotran'Andriamanitra ny amin'ny teny izay mitondra fiainana ao ambony tsirairay avy ny fampahafantarana fohifohy amin'ny sabotserintsika eto ihany dia ny amin'ny ao anelanelan'izay misy ny fotoam-bavaka rehetra ihany koa ny apitso any amin'izay misy fotoam-bavaka tandrifinao any amin'ny Shalom misy any Fort du Chêne misy manakambahiny koa izay misy ho an'izay tsy manana fiangonana efa mangetaheta ho amin'izay fitombona ara-piombonana amin'Andriamanitra izay ny amin'ny alatsinainy talata larobitsika manana ny sekoly ao amin'ny Super U Analakely manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany laka misy mbola fivadikanina ihany koa ho an'izay mangetaheta sy misy afaka manatrika an'izany any amin'ny Shalom Tanimena afaka manatona ny pasteur na tompona directeur linany amin'izay dia ny zava-dehibe ihany koa ny amin'ny fotoanantsika ny amin'zaikabe ny amin'ny sabotsy lahady latsinainy Pentecosta izay atao any Ilafy fa tsy any Evangaindrano izy ilay pasteur Amaly fa ny Ilafy ilay izy misokatra hatrany ny fisoratana anarana misy taratasy fisoratana anarana ao arinao ao amin'ny latabatry ny fandraisanao ho an'izay mbola tsy nanoratra anarana ho an'izay mety efa nivonona ny amin'ny fahafahana ny amin'ny vola sy ny sara andasy amin'izany ny amin'ny androany dia afaka ho raisiko marina fa ho an'izay efa nisoratra anarana ka nivonona ny andohan'izay sarandasy zay dia afaka raisiko rehefa ao arinan'ny fotoana ho an'izay andoha amin'ny manaraka dia misy na zany raisitsika manomboka latsinainy na misy ambivola zay ampahafantarina atsika amin'ny latsinainy ny fandoavana amin'izay mandoha ambivola na zay andoha fanandrify amin'izay lelavola ihany koa amin'iny herinandro iny mazava ve mazava misy zany taratasy fisoratana anaranao ao amin'ilay ao arinao ny ho amin'ny efitrano to efa feno nefany efa misy toerana voatokana ao amin'ny atoritsika nefany mbola misy toerana na ny amin'ny trano fandriny zany na hitondra lay moa ianao lay fionanao sy ny tompo dia mahazo mitondra ianao fa misy toerana natokanao an'izany ny tenin'Andriamanitra izay renesintsika eto dia alefa ihany koa tsy tapaka ao amin'ny roy achevez quelle mission n'achevez quelle mission Ivantsy ao amin'ny tambazotra mpiarahamonina moa zany dia ny radio antsika ihany koa
ao amin'ny 7 tepokavalo naiza le anao na eto na ny Tsirabe na eto an-tanàna ny Majunga dia amin'izay 7 tepokavalo zay. Mila miomana mandrakarivotsika amin'ny fotoana rehetra, indrindra ihany koa ny amin'ny fanatrehantsika, fandehanantsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Misy fotoana amin'le fotoam-bavaka iny misy tapaka ny jiro, zay no mampety anao hoe tonga amin'le fotoana. Satria raha vao tapaka ny jiro dia tsy mandeha le fandehany, le direct zany tiako teneniny. So dia hoe miantehatra amin'ny direct anao fa raha mbola afaka foana dia aleo tonga, satria misy an'izay tsy ndainday na tsy hoe matetika ara fa matsapan'izay hoe rehefa tapaka le jiro dia tapaka daholo tapaka ny fampandehanana ny direct, dia lasa misy ao ampovoambony ao zany lasa tsy henonao ny fitohizany sy ny fandehan'ny tenin'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay. Dia manentana antsika raha mbola azo atao dia alao tonga mivantana miaraka amin'ny tenanao sy ny fanetretenanao, indrindra ny amin'ny etaetanao andray ny teny. Ny orana rehefa avy dia manao raglan ianao dia tsy lena mihitsiny, fa ianao rehefa mifanatrehan'Andriamanitra dia aleo tsy manao raglan fa mangetaetanao ny fahafahan'ny teny miditra miasa ao anatin'ny tsara avy. Ndao tsika hitsangana dia misaotra an'Andriamanitra. Ay zavatra nisy kasikety militaire ty adino tamin'ny heriny Sodéon tompony. Alainao aty amiko rehefa avy eo. Fa nao tsika hitsangana dia isotra an'Andriamanitra. Fa fahatsika nanatanteraka ihany koa ny fanatitra androany. Raha ny masina tsara indrindra raha ny amin'ny anaran'i Jesosy. Sarobidy tokoa mialohan'ny zavatra rehetra ny fonay izay hoentinay eo anatrehanao. Ilay tanolona ka afaka niriny teninao ka tonga aneo tokoa ny vokatra izay efa nataonao ato anatinay. Amokatra be tokoa ane ny fonay amin'ny alalan'ny fiainanay, ny toetranao ary amin'ny fanekenay andeha araka ny sitraponao. Makasitraka ihany koa ny amin'ny fiarovanao, ny fitantananao, ny fitahinao tsirairay avy nandritra n'izay fotoana rehetra izay, ary ny fahafahana ihany koa mbola nanatanteraka izao fanatitra izao mba ho ankasitrahanao tokoa. Misaotra Tompo ny fahafahanay manatanteraka izany, ary tahaka ny mamafy eo an-tany tokoa izahay mba ho vokatra ho vavolombelonao sy ho fanomeza ambony nahitra anao zany. Dia misaotra indrindra ianao no mahita ny fony tsirairay avy, ny amin'izay afaka nanatanteraka, ny amin'izay tsy afaka ihany koa, fa ianao Andriamanitra no hitantana indray, ianao no mangy ny tsirairay avy indray amin'ny fahatsaranao sy amin'ny fitiavanao ary amin'ny famindraponao. Dia rahalaza ery aja dia ho anao rery an'ilay Andriamanitra tsy tolay velona mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Farany mangataka ny mpanao décoration mba hijanona ao arinan'ny fotoana. Misaotra tompoko. Tiaka mampetsika ao an'Andriamanitra. Halleluja. Alleluia. Mangataka ny Leonjota zafady mba hiakatra taoriana ato totsika hivavaka eto anatrehan'i Jesosy ny fonao. Le nresahako teo tsy ilaina le hira, sao dia diso ny interprétation antsika. Ilaina le hira fa raha vao tsy mety ny toetranao dia tsy mandaitra le hira. Azonareo ve le izy? Ohatra izany koa ny tsodrano na le vavaka. Fanotronana nresahako zaka fanotronana. Fa rehefa mety ny toetrantsika dia marina amintsika le fahafahan'Andriamanitra mahazo aina. Tena le Andriamanitra mahazo aina mihitsy. Dia mino fa tsy rava ho antsika fotsiny fivoriana rehetra, tsy ny androany ihany, fa amin'ny fotoana rehetra rehefa hoe renao fa miresaka amin'Andriamanitra ianao, na ianao le mivavaka rery ao an-trano na manatrika sekoly na any amin'izay toerana rehetra ifankahitanao amin'ny Tompo dia tsy tokony hoe miala maina ianao satria tsara toetra ianao. Tsangano tananao ary dia ndao tsika hivavaka sokafo ny Tompo ny fonao dia miresa aminy amin'ilay teny be dia be ny famaofao teo. Eto anatrehan'i Jesosy ny etaetanao tena hoe te hiaina n'ilay fanotronanao. Eto anatrehan'i Jesosy ny any anatinao mba hangetaeta hiaina n'ireo toetra tsara izay voarahinao mandalo eo amin'ny sofinao. Eto anatrehan'i Jesosy hoe hatreto le vitanao. Dia tenenao aminy anki hoe ty Jesosy tena mbola tsy vitako nefa tena
tiako ho vita. Hoe tena trehan Jesosy ny limitinao. Hoe tompo, atreto ny famelan-keloka zakako fa ty tena tsy haiko mihitsy dia hanampy anao ny tompo rehefa any anatinao ny finiavana hoe za nefa Jesosy te ho votsitra ary tiako voatahiry ny fahadiovanim-poko. Hoe tena trehan Jesosy ny fiainam-bavaka ao. Resao amin'i Jesosy hoe tompo, tena tsy mahavita manao vavaka, ohatra ny vetivety kely zany dia miala. Ampio tompo fa tena tokony hanokana fotoana mihoatra ifampiresahako aminao, anamboarana ny fifandraisako aminao. Hoe tena trehan Jesosy raha tonga eto ianao renao mihitsy hoe tsy mahasokatra baiboly. Salamo zany moa dia ny ray mandeha anatin'ny 5 taona mbavakina. Filazantsara zany moa zany dia aty amin'ny fanatrehana sisa mba mandray. Atao visan'ny olona ianao tena marisika iombona amin'Andriamanitra ao amin'ny teny mba ao anatin'ny journée isan'andro manomboka androany dia mba hanokana ianao. Resao amin'i Jesosy fa tsy ametraka hoe 4 minitra fa mba resao amin'i Jesosy hoe tompo mba te hanomboka vaovao miaraka aminao na amin'ny fotoana ifampiresahako aminao mambavaka na amin'ny fotoana iombonako anao amin'ny famakiana ny teny. Tiako ianao ho resy lahatra fa tsy ampy raha toriteny fotsiny fa ianao mihitsy mila mifanerasera amin'Andriamanitra ao amin'ny famakinao manokana ny tenin'Andriamanitra. Zany Jesosy no etaeta entinetana trehanao mba ho isan'ny olona izay iombona aminao anaty vavaka ifampiresahana aminao, iombona anao ao amin'ny teny amin'ny famakiana ny Baiboly, iombona aminao amantoetra amin'ny andro mpiainanay, atomboka amin'ny fanehoana zany eo amin'ny tokantranonay. Ampio izy rehetra tonga eto Jesosy eo amin'izay toetra entiny eo anatrehanao ampahatsorana. Ao ny mety te ho afaka amin'ny ratsy-saina, te ho afaka amin'ny saina ny mora mitsaratsara. Ao ihany koa mety mora mikondane manamelokolona. Ao ny mety mora kizitina, mora tezitra, kolérika. Ao ihany koa ny mora malahelo, susceptible, hypersensible. Tena vao misy zavatra mitsefitra kely dia ohatra hoe izy zany ny vantanan'ilay bomba. Nefa tianao ho afaka izy. Raha misy anki hoe Jesosy tena hoe ao anaty tahotra foana maraina atoandro hariva, ianao any hanafaka azy. Raha misy tonga eto anki manampatsapahana ohatrany hoe tsy manam-piadanana zany mihitsy Jesosy io, ianao ny tompon'ny fiadanana, ianao no andrian'ny fiadanana, ianao no afaka manome fiadanana. Raha misy olona tonga eto Jesosy miatrikady izy, ny fandresenao no ampandresy azy. Raha misy olona tonga eto Jesosy ka very hevitra izy, tena tsy hitantsony izay hevitra sy fahendrena, ianao Jesosy no herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Mangataka ny fidiranao an-tseritsy hanampy ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Taovy amin'ny faritra marary ny tananao dia hivavaka ho an'ny vatanao, ifampivavaka tsika. Tsy voatery misy, tsy voatery tsy maintsy marary ianao zany fa ho an'izay manokana. Apetrao amin'ny faritra marary ny tananao ankavanana dia hivavaka tsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy ndreto izay ampahatsorana tonga eto. Ianao no Andriamanitra ny fahasalamana, Andriamanitra ny fanasitranana, Andriamanitra fiainana. Niaritra dia kapoka ianao dia mananteny izay fa vonina ho anay ny fanasitranana. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, sitrana amin'ny rofinao. Amin'izay rehetra manjoanao na aretin'andoha zany dia aoka ianao ho afaka, aoka hitsahatra amin'ny fanaintainana, hitsahatra zao ny fampahoriana amin'ny anaran'i Jesosy. Afa amin'io aretina io, na areti maso zany, na aretin'andoha, na aretina any amin'ny cerveau, na mety ho momba ny fitadidiana, na ho amin'ny orona momba ny taovam-pisefona, ny lalan-drivotra, mety ho sinusite na rinite allergique, na asma na fahaseporana, na mety ho tazo mora mahazo, na atodi-tazo, na bilharzose, na ninina karazana biby kely parazita ny anatinao any aoka zany hiesitro ny fiainao fa zay tsy namboleny ray dia hongotana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny cellule cancéreuse manjavona zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tonoina amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana ny amin'ny vavanao, nify, ny hian'ny nifinao, ny akanjo nify, ny lela, ny aty vava, ny tenda, ny lalakanina, sitrana amin'ny aretim-bavony amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'izay fanentena mety misy any amin'ny tsinay,
hatrany amin'ny fivoahana amin'ny anaran'i Jesosy manona fahasalamana sy fiainana, na ny aretin-tenda, na ny amin'ny ozatra, na ny krampy, na ny taolana, na tapaka, na amin'ny viky, amin'ny anaran'i Jesosy vitan'Andriamanitra daholo zany azany mahatonga an'izany tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny fanasitrahana sy fiainana eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Minaran'i Jesosy amen. Ao fontanao dia misaon'Andriamanitra amin'ny fony Andriamanitra tena isaoro be fotsiny Andriamanitra, ataovy mamy be ny fankasitrahanao sy fifandraisanao amin'Andriamanitra, fantatrao fa mahatoky izy, nanonontsika amin'izay nasainy natao fa izy ny mandahatra sy mandamina amin'ny fotoana tanteraka an'izay. Misy tonga dia sitrany eo ny eo, misy eny an-dalam-podiana, misy mety rariva, mety rapita tavakerinandro, fa efa nitononona izy dia tsy maintsy hitranga izy satria vokatry ny fiaretan'i Jesosy. Misaotra raha eo mankasitraka anao amin'ny fony amanontolo zay ny amin'ny zavatra ataonao, zavatra tanterahanao ara-potoana, misaotra ny amin'ny andro amin'ny maraina, misaotra ny amin'ny fanasitranana ny tononona teto sy tanteraka eo amin'ny fiainana tsiraray avy amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Minaran'i Jesosy amen. Misy nandreve ohatrany tamin'ny heriny amin'ny manontany na mety tamin'ny heriny koa ianao ny kasihan'ny tompo mbola tsy nitsoro vavolombelona mba tsy ngano tananao avy dia mba hoenona izy mba mifampaherentsika. Raha misy nandre hoe ohatry ny afaka le fanantenana, ohatry ny zavatra niova renao hoe me mahazo aina ianao. Alléluia. Tain'i Jesosy. Misy eo fa tsy manenina. Alléluia. Dao tsika anao fiankofana sy fiterana raha avy dia avy eo miravintsika. Asio teka mafy tsara ho an'i Jesosy ary. Tsika iaraka ilaza amin'i Jesosy hoe tsy vitako Jesosy miaina raha tsy miaraka aminao. Ianao rery ihany no afaka manome fiadanam-po anay Jesosy. Ianao ny fahasambarana ao anay, ianao ny zavatra rehetra ao anay Jesosy. Mankasitraka Tompo. Asandrato mafiany feotsika lazao zany tsy vitako ny miay raha tsy ianao Jesosy ianao ire tena milanao zay Jesosy tsy vitako ny miay raha tsy ianao tsy vitako ny miaina raha tsy ianao tsy vitako ny miaina raha tsy ianao Jesosy ianao no mahasambatra Jesosy ianao no mahasambatra Jesosy ianao no mahasambatra Jesosy
Halleluja. Inao tokony mahasambatra anay Jesosy. Misaotra ny fanatrianao. Misaotra noho ny amin'ny ranao Tompo. Misaotra fa afaka niompina indray tamin'ny ranao sy ny amin'ny tenanao izay ary manana anjara ao aminao tokoa izay satria ho ianao hoe raha tsy misotro ny rako sy mihinana nofiko dia tsy manana anjara amiko ianao. Ankehitriny izay Tompo dia manana anjara lova aminao ary tena mpiray lova aminao izay Tompo noho ny amin'ny ranao sy noho ny amin'ny nofonao izay nitorotoroana ho anay. Misaotra Jesosy fa mbola miteny ny ranao mandraka ankehitriny izao. Halleluja. Zaho lay mahantra tsaroko eto izamoa tena very efa-tsamba nanjeny andro laveny aho ny ota nanalavitray toniantsana lehibe avy ny ampitando hitanao tsy navelanao over namboatra lalany anao teo amin'ny tsy azo ale nafoinao ny lampanao atongai fonenanao ka teo amin'ny azo volony trosako tsy andevony otintsonyao tonga feny fanantena saotra Jesu nunirana misaotra Jesu vuadiua misaotra Jesu vuavutia avianat aizinao fenuinao fazava. Halleluja. Ni suruai tao ampasany mpanota ny levinato eloandro ianao fa nitsangana hindray kares ny fahafatesana velona mandraky izay tonga olo baovao noho ny rany zanak'ondry saotra Jesu noho ny
isika ridera sanandratra azy ilaza hoe vonina hitra hoanao ire Jesosy nina hitra asio aleluia mafy tsara ho any Jesosy rery ihany e avafantaranao dia isaoran'Andriamanitra tena mianatra fiainam-pisaorana koa tsika amin'ny tena marina isaoran'Andriamanitra fa tonga teto ianao isaoran'Andriamanitra fa afaka nitondra ny fiankofanao ianao afaka nitondra ny fonao tanaty fiderana afaka nitondra ny vona hafafinao nandray teno ny fanahinao nandray fampianarana sy fahendrena ny sainao nandray fifaliana ny fonao nandray kasika sy fanasitranana ny vatanao misitraka fahagagana ny fiainanao misaotra fa misy hevitra nomen'Andriamanitra misaorany amin'ny fahendrena ny amin'ny fampaherezana fananganana tonga soteto ianao tsy miala mainy zay ianao satria miaona amin'ny tompo misaora azy amin'ny zavatra rehetra tamin'ity herinandro ity mety misy zavatra nasososotra kely ianao tonga dia asio fisaorana be fotsiny tsy hoe satria ianao zavatra Andriamanitra fa satria takatrao fa mahatoky azy ianao ary manomana ny tsara ho anao izy misaotra raha eo ankasitrahany amin'ny fony amanontolo zao fotoana maraina misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny fotoana misaotra ny amin'ny toerana misaotra ny amin'ny fivoriana misaotra ny amin'ny tsiraray avy membonahitra mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen anaran'i Jesosy amen datsika anao vavaka anankiray ny amin'ny fotoana izay hatrehan'ny ray aman-drentsika any France Paris Créteil Rarive mba ho tain'Andriamanitra ny rehetra tonga eo ho tain'i Jesosy koa izy anatin'ny fanomanana sy ny fizarana ny teny ho tain'Andriamanitra za rehetra afaka manaraka direkta sy hijery ny fandarana na meno radio hahenao ny teny Rarive za anatin'ny tanao dia iombopotsika ray aminaran'i Jesosy entinetany hatrehanao ny fonay hitahinao ny mpanomponao ny ampitan-dranomasina sy ny délégation naro mpiara-manompo mba ho tahinao ny olona rehetra izay manatrika amin'ny fotoanao Créteil ho fotoana mémorable afinahitra ny fanatrehanao afaka isam-pifaliana sy atmosphère de miracle ary révélation hitondra fiainana sy fananganana hatrany taio koa izy rehetra afaka anaraka direkta ianao any méga connexion fafana ary zay hijery fandarana sy anaraka amin'ny radio koa dia ho voatahany reny teny saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta amen minaran'i Jesosy amen tsofina rano sy tononona tanteraka ny fiombonanao amin'Andriamanitra tanteraka ny fifankazaranao amin'i Jesosy aman-toetra mahita fa miamtombo ny fanehoanao ny toetran'Andriamanitra sy teo-panaraka an'Andriamanitra mandroso ianao amin'ny fahataterahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ho tanteraka ilay tsodrany mpanotronana satria mety ny toetranao mandehana anomboka herinandro vaovao ianao hitantana anao ny tompo ombanao izy anokatra lalana izy anamora an'izay verina fa sarotra ary hikarakara an'izay verina fa mikitotoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny tsofina rano anao fandresena avy amin'ny fandresen'i Jesosy fitrakana mandrakariva avy amin'ny fiondrean'i Jesosy ary fahavelomana sy fiainana avy amin'ny nahafatesan'i Jesosy mandehana fa tsiraraka ianao izay nikarakarainao hatreto Andriamanitra nampy ianao hamoaka an'izany ho amin'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy tsofina rano ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainana tokantranonao ny fahasalamanao ny mombanao ray amanontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen asio teka mampisara ho an'i Jesosy alleluia zay ny raha antsika teto androany zarao amin'ny fahasoavana amin'ny finoana isa roa telo fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen tay Jesosy daholo taovoko